tamina fanaratsiana tsy voahevitra amin'izany ny tompo menakely rehetra teto an-toerana enina isan-jato ireo rehetra tany vitsy anisy manerana gouvernementa tsy voahevitra misahana ny filaminana tompo menakely rehetra tsy mahazo manao enina isan-jato ianareo izy zareo reo nalany azy ny tsy mahasafy Madagasikara ary mangingina ianareo tsy fantatry ny olona any an-koly ianareo izany dia nitsonotry ny aviny ny lalam-panorenana ny mpikambana gouvernementa député de Madagascar misahana ny filaminana isalora ny manao tatitra ny ivelan'ny distrika ny afara tamin'ny azy ny député de Madagascar fanohitra dondrona ary fantatry ny olona any an-koly ianareo miakatsehatra dia nitsonotry ny aviny gouvernementa namono afo ny farany dia lavolefina ny lehiben'ny gouvernementa fomba fijery azy satria lasa nitsabo tena tany La Réunion sady ny vaovao eno fa nanao vaksiny farany anjaran'ny filoham-pirenena no niaro ny tenany namaly ny mpanohitra sy ny Miara Manonja tany anaty kabary-panjakana ary mazana aza tezitra ka manao teny tsy voahevitra dia mahatsiaro ilay minisitra notolorako saina tamin'izany fotoana izany ny tenako amin'izao toe-javatra mitranga izao. Tamin'izany mantsy dia sahirana ny filoratsiraka namorona ny budget ho an'ny conseil provincial dia nilaza ity minisitra ity fa omeny aningafoloha ny volan'ny cabinet fa izy irery dia mahavita ny asan'ireo cabinet ireo. Manomboka efa miakatra any amin'ny lohany ny raharaha no dikan'izany ary marihiko fa minisitra ampolony maro no nomeko conseil fa ilaina ny mahafantatra izany. Ahafahana mandinika tsara ny raharaham-pirenena ny toe-javatra toy izany. Ilaina fantatsika ihany koa ny toe-tsaina entin'ireo mpitondra ireo mamily ny fiainam-bahoaka dia ny farafaharatsiny amin'izay fotoana izay tsy diso isika manoloana ny safiditsika ao aorianao. Na tiana na tsy tiana dia gasy isika ary ny toe-tsaina gasy no mandrafitra ny toetratsika amin'ny ankapobeny. Izany no mahatonga ny mpanaraka politika ny fanatika izany tsy mivadika mihitsy na dia efa loza aza no mitranga manoloana ny raharaham-pirenena. Marihana anefa fa ny filoham-pirenena tsy Andriamanitra ary ny vahoaka dia mijanona ho feon'Andriamanitra fotsiny. Fa indraindray mety ho lasa tanan'Andriamanitra ho afaka hitsapoka ihany koa ny feom-bahoaka. Na inona irafitra hitantanana ny firenena dia tsy maintsy ny filoha sy ny gouvernementa no hitobahan'ny loloam-bahoaka hetra no dikan'izany tamin'ny andro nandena-pomerina. 5 milliards irainglande 50 milliards de francs no vola atobatsika ho tantanan'izy ireo na 10 milliards d'ariary iray alina miliara ariary. Mbola tsy nanaovana ady hevitra moa ny antony nahatonga io rafitra ara-bola malagasy io fa nalatsaka fotsiny tamin'ny alalan'ny dekret. Tadidiko fa resaka ny fanaovan'ny belanto mpanao gazety sy Ravalomanana président no nipoiran'ny fampiarana
ity unité monétaire ariary ity. Raha ny marina mantsy dia roa ny unité scripturale malagasy, dia ny iray milanja sy ny ariary, satria iray milanja 5 no manome ariary iray. Ary tamin'ny taloha mbola mora ny fiainana teto Madagasikara, dia 5 ariary ny pecto, ny bonbon pecto, izany hoe iray milanja ny pecto iray. Mbola miasa ihany koa tamin'izany fotoana izany ny kirobo, iray milanja 2 no dikan'izany. Misy kady 5, iray milanja 3. Izany dia mbola nafahana niady varotra teny an-tsena rehetra teny 70 taona lasa izay. Sanatria tsy hoe hanome tsiny any belanto, fa izany no atao hoe économie politique. Niotsaka ny vola malagasy tamin'izany fotoana izany, satria 6 000 francs ny 1 euro, 250 ny euro iray tamin'izany fotoana izany, tamin'Andriamatoa Idiratsiraka niala teo amin'ny fanjakana. Tonga ny président Ravalomanana dia lasa 13 000 francs ny euro iray, izany hoe 940 ariary, dia stabilisé teo amin'ny 11 500 francs ny 1 euro rehefa nykeny ny Banque mondiale, ny MAP na ny Madagascar Action Plan. Izany hoe lanja miakatra ny fiainana, ary izany no sandan'ny fanamboaran-dalana izay tratra ka nahatonga niady hevitra hoe ilalana ve azo hoanina. Izany no ilana ihany koa ny sociologie politique, fandiniana ny fiatran'ny politika amin'ny fiarahamonina. Teo no teraka ny filet de sécurité maro novatsian'ny Banque mondiale vola toa ny kit scolaire, mbola hahatsiarovan'ny vahoaka maro anisa andra Ravalomanana hatramin'izao. Ny dikany Aindry Belanto ny namily ny dévaluation de fait tamin'ny alalan'ny monnaie scripturale. I Belanto mpanao gazety politika hatrany amin'ny Deuxième République. Nampitsangam-bolo ny amiraly laza tamin'izany fotoana izany fa mafy be, ka ny anatin'ny conférence de presse karakarana miaraka tamin'ny fianakaviam-ben'ny ordre des journalistes tamin'ny fotoanandro ny président ny ordre Rémy Albert. Itrakatraka mihitsy tamin'izany fa mpanao gazety. I Belanto moa amin'izao tsy re velona, tsy re maty, nefa dia nahavita be teo amin'ny asa fanaova gazety. Ny nahenoana azy farany dia tao amin'ny radio Antsiva sy tao amin'ny gazetin'ny filohan'ny Tetezamita, l'Observateur, izay maty rehefa tratran'iny sy nahazo ny latsaka tamin'ny 2013 Andriamatoa Rajoelina, ary voaroka tsy nisy préavis ny mpiasa rehetra, ary anisan'izany i Belanto. Izany no endriky ny sociologie politika eto Madagasikara. Resahana eo anelanelan'ny régime politika romonja. Tsy hanitatra isika fa raha manitatra eto ary veto ny andro. Ny lesona tsoahana amin'izany dia ny hoe ny sociologie politique nahazatra ny mpahazo fahefana teto Madagasikara dia ny mitsipadola akany tany. Izay no mahatonga ny mahazo fahefana amin'izao tsy maka intsony izay tokony havita fa izay mahay miborosy fotsiny no ilainy, satria izay no mahafaly ny lehibe. Tsy gaga isika raha toa ka tsy mankaiza loatra ny filohan'ny firenena amin'izao fotoana izao.
kabary nandrasan'ny olona 5 tapitrisa mahery fatratra no niempotra indray andro 24 heures ary mbola niempotra atsasakadiny indray tamin'ny orany fanomezany nefa tsy nisy na endrika fanentanana ampiakatra irisym-pombahoaka mitaha amin'ny vola tantany mitentina hatrany amin'ny 50 milliards de francs ny zavatra eny. Tetateta misy ianareo milaza fa hoe maninona ny renjato tsy mitonona ariary mihitsy rehefa manonona ny chiffre lehibe tahaka itony. Dia ambarako fa sarotra ny maka-antsaina ny tonom-bola amin'ny ariary raha vao miliara no resaka. Ohatra, ny 1 miliara amin'ny teny gasy dia 10 tapitrisa. Ny 1000 miliara dia tapitrisa. Ny 10 000 miliara iray alina tapitrisa. Ny mihoatr'izay moa vao maika mahafanina. Anjara asan'ny Akademia Malagasy samy fa tsy vitan'ny olon-tsotra ary tsy andany fotoana amin'izany eto isika amin'ity androany ity. Ny an'ny amiraly moa tonga dia nanaovany néologisme hoe lafitrisa, ny atao hoe miliary. Dia tsy nisy ny teny moa tamin'izany na mety na tsy mety ny nataon'ny amiraly fa samy miainoaino fotsiny ny betsaka indrindra tsy nampihely zany ny RNM izay mbola monopole tamin'izany fotoan'izany dia nitsahaketrika ny hevitry ny amiraly Videratsiraka satria tsy nanao ny asany ny Akademia Malagasy farafaharatsiny nitarika ny ady-hevitra. Izao moa dia jerefotsiny ny fanambarana ambony indrindra eto Madagasikara. Dia ny fanambaran'ny filoham-pirenena izany. Ohatra, ary vava orona. Heverina hoe ny dikany tsotra indrindra dia tsentsina narinina. Notadiavin'ny filoha ho dikany hoe cache-bouche. Dia manaraka ny membre-ny gouvernement, dia manaraka ny RNM, dia tsy mahagaga raha déformation des mots et des sens no eno any amin'ny kabarin'ny filoham-pirenena. Dia lasa ohatry ny miaotra ny filoha-teny ary lasa sampona ny fitombita satria lasa be ny aya ka lasa sady tsy lava misy ventiny no tsy fohy ahitan-tsirony ny kabariny filoha. Mila zany dia mba tsy ho verimaina ny ezaka nataon'ny mpikaroka sy ny mpandala ny teny malagasy toa ny professeur Rabenlaina Roger Bruno izay nindafy ny fahafatesana omaly alahady. Ny antony itenenana izany dia mba tsy ampikan'ny taranaka faramandimby fa tsotra ny manao ny asan'ny filohan'ny repoblika ka izay tsy ny vavany dia mety azo antelina satria fiaitraitra ny atao hoe filoham-pirenena fa miantoka araka ny lalam-panorenana ny fiainan'ny vahoaka 5 tapitrisa mahery. Ny kabary ataon'ny filoha dia tokony hivadika ho sakafon'ny vahoaka tsy vaky volo 5 tapitrisa satria izy no ordonnateur principal ny volam-panjakana 50 milliards de francs. Fa ny kabarin'ny filoha dia sady mametra ny vilanin'ny vahoaka no mangeja ny volany. Aiza moa no ahafahan'ny olona hivelona raha sady hihiboka no hijoro olom-pirenena. Ny etra, ny sazy, ny fandarana isan-karazany mangony fotsiny. Ny filoha nefa vao mitsidika ny taona dia omeny ny lalàna ny fitantanam-bola
anjara vola hatrany amin'ny 25 milliards de francs aux caisses chinoises. Ny fondation amin'ny anaran'ny filoha nefa manana tombonjo utilité publique. Ny aide humanitaire rehetra eto Madagasikara ohatry ny andrasana fotsiny ny andaminana ny fiainam-bahoaka. Inona ihany zany no ilana filoha raha sady 400 ny vahoaka monja no voatery manao adidiny maha olom-pirenena satria voatery fa ny 970 ny olona tonga taona hiasa dia razafindrasosiny zanany samy manao izay namany. Ary tsy manana raha amin'izany ny filoha sy ny fanjakana izay tarihiny. Ny FMI marina fa mampatsiahy ny filoha sy ny fanjakana izay tarihiny fa mila mampiditra vola mifanantsahana amin'ny vola misy eto Madagasikara ry zareo mpitondra fanjakana ireto. Dia samy velonaina ahita ny afitsiky ny fanjakana fa raha ny fahitana ny fandehan-draharaha eto Madagasikara dia mbola fifandaminan'ny samy mpanambola no tetikadiny reto mpanao politika ireto sy misy idiran'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa mitaky ny zony eto Madagasikara hatramin'izao. Veloma tompoko lahy, marapeona tompoko fasy. Dia isaorantsika ny namana Zokibendrenjato tamin'ny faneho-kevitra teo. Ary isaorantsika ihany koa ny namana rehetra izay manatotosa izao fandarana zao. Tsy moramora ny manao izao fandarana zao ny antony dia misy fepetra maro samihafa tsy maintsy atao. Kanefa ihany koa misy asa maro tsy maintsy takiny zany fanaovana an'izany fandarana zany izay tsy moramora mihitsy ho antsika rehetra izay any atokantrano any sy ho anareo rehetra izay mihaino izao fandarana zao. Tsy hoe izahay dia miteny eto fotsiny fa misy zavatra marobe eo ambadiky ity fandarana ity mialoha ny atongavan'ny feo sy ny sary any atokantrano tsirairay ihany. Ny tiako tenenina amin'izay dia raha misy tsy fatombanany dia ialana tsiny satria misy lafiny maro izay ankinan'ity fandarana ity. Ary araka ny voalazako teo dia manomboka zao zay dia anao masika aloha mba ho fiarovan-tena sy fiarovana ny namana ihany koa, ka tsy ho tsinonay angambany raha ohatra ka somary hafahafa no ahitanareo anay rehefa manao masika toy izao. Eo anatrehan'ny valanaretina izay miseho amin'izao fotoana izao tokoa dia marobe ny zavatra amitranga. Ny hitantsika aloha zany eto Madagasikara dia miakatra dia miakatra zany tany olona voan'ny aretina Covid-19 zany. Maro ny olona maty, maro ny olona lavo. Ary araka ny voalaza teo dia hoe personne n'est à l'abri, zany hoe na iza dia mety tratra ny aretina io daholo ary mety ho lavo ny aretina io daholo. Tamin'ny faraparan'ny herinandro teo dia olona marobe, olombe teto firenena no maty. Ary mampalahelo ilay izy satria raha ohatra ka nisy ny filazana teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity, indrindrandrindra izay fanambarana sy antso izay nataony filohan'ny RMDM, filohan'ny antoko politika mpanohitra, ny team indrindrandrindra ny matoa filoha Ravalomanana, dia efa nisy antso nataony tamin'ny fotoana nanaovantsika ireny fandarana Miara Manonja spécial reny izay izy rery no invité no natsona ny vahiny tao anatin'ity fandarana ity. Nisy antso izay nataony tamin'ireny fotoana ireny hoe raha ny filoham-pirenena dia tokony isahana fahasalaman'ny vahoaka rehetra izy. Izay no voalaza ao anaty lalam-pandrenana. Fa ny antso anankiray izay niteneny dia hoe ny vaksiny ihany no fanefitra ny valanaretina aloha. Ary io no ataon'ny eran-tany maneran-tany ka tokony andehanana ity firenena malagasy ity. Nisy koa ny fitenenana izay niteneny filoha Ravalomanana fa tsy maintsy hiverina amin'ny teny izay efa noteneniny ny fitondram-panjakana amin'ny tsy maintsy hanaovana ny vaksiny
ary nisy zany a ny fanapa-kevitra zay ndraisany fitondram-panjakana teo aloha teo dia hoe ny enazy ozy izy ny filoham-pirenena moa zany dia hoe ny azy aloha dia ny CVO ihany a fa tsy mieritreritra ny anao vaksiny akory izy efa nampiseho hatrany am-piandohana zany filoham-pirenena fa tsy nazoto ary tsy mazoto anaovana ny vaksiny sy ampanao vaksiny ny vahoaka malagasy kanefa moa zany tsy maintsy niverina tamin'ny teny nataony izy a dia nanaraka ny tenin'ny mpanohitra naraka ny tenin'ny filohan'ny mpanohitra dia hitantsika amin'izao fotoana zao a mbola mitamatama ihany a amin'ny fanapa-kevitra zay tokony anafainganana ny fanafarana n'io vaksiny zay ho ataony ho an'ny vahoaka malagasy io fa ny zavatra hitantsika maly aloha zany dia ho resantsika rehefa avy eo a mikasika ikabary zay nataon'ny filoham-pirenena mbola resaka vaksiny no resako eto satria ny OMS ny organisation mondiale de la santé dia tsy mitsahatra manentana ny firenena rehetra indrindrandrindra fa ireo firenena zay membre mpikambana ao anatin'ny OMS ny anaovana vaksiny ny mponina ao anatin'ny firenena tsirairay avy ho an'ny Afrika manokana dia mila eo amin'ny 600 millions dose eninjato tapitrisa dose 600 millions de dose ho an'ny Afrika zay zany no mahavita ny 20% ny mponiny aty Afrika zany fa tsy mbola izy ray manontolo ary any firenena dehibe mandroso dia enjehana ho vita vaksiny ny 20% ny olona amin'ny firenena mandroso reny aty Afrika zay 600 millions dose zay dia hoan'ny olona 20% fotsiny ary enjehana hoe fitaina alohan'ny faran'ny taona 1.20 ity misy olana nefa ankehitriny satria misy rupture na hoe na tsy maharaka ny stock tsy maharaka ny famokarana ny vaksiny rehetra io tsy vaksiny anankiray fa karazana vaksiny tsy maharaka ny fanamboarana an'ireny vaksiny reny ka ho an'ny Afrika manokana dia sahirana ny afrikanina satria hatramintsika amin'ny teny zao dia eo amin'ny 17 millions de doses fotsiny 16,9 millions de doses zay no nalefa ty amin'ny naparitaka taty Afrika hatramintsika amin'ny teny zao a hatramin'ny 12 avril teo zany Madagasikara mbola tsy ao anatin'izay ary izay no mahatonga antsika miteny foana eto an'ity fandarana ty hoe Madagasikara est toujours à la traîne tara lava zany Madagasikara anika ny olona dia maty ny olona dia tratra ny olona mitombo tsy mitsahatra no tratra n'io aretina io araka ny voalaza dia fitsaboana ny marary mandeha ihany mandeha ny fitsaboana amin'ny alalan'ny protocole zay arahany eto Madagasikara fa ny fanefitra hatramin'izao na tsy maro zato isan-jato arahany vaksiny dia zay aloha ny vahaolana hita eran-tany miaraka amin'ny organisation mondiale de la santé zay aloha zany no vahaolana erahany rehetra araka ny tenena teo zany dia hoe misy rupture ana stock na ny Inde zao dia mamokatra vaksiny kanefa zareo any Inde ara dia tsy maharaka ho an'ny mponina ao anatiny satria amina miliara ny mponina indianina tsy maharaka ny vaksiny ny eto Madagasikara moa zany dia ny mpitondra antsika dia mizaozao mieboebo ary misy fandraisana andraikitra hypocrite misy fandraisana andraikitra fiatsaram-belatsia satria raha mandray fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana dia te atao fotsiny izy hoe mandray andraikitra fisesehoana fotsiny hoe mandray andraikitra mikabary fe kabary fa raha ny tenako manokana raha ny anao an'ilay kabary no maly dia nanontany tena hoe za ve ny tsy mahazo teny gasy tsony za ve ny tsy mahazo an'ilay kabary tsony fa tsy hitako ny zavatra tena mivaingana ho raisina tao anatiny fa ohatra mihodikotina ohatra ny olona miresaka fotsiny amin'ilay vahoaka fa tsy misy fanapa-kevitra entitra raisin'ilay filoham-pirenena efa tsara aloha nanaraka ny hevitry ny 6% sy ny teto ny hevitry ny Miara Manonja ny olona nanakina anazy hatramin'izay hoe aza sina ny reny mpanao gazety reny tsony misarisary manao eo lany andro amin'ny sarima fotsiny ianareo rehetra fa atonga dia ataovy kapibatana io ataovy kabary mahitsy io ary zay zavatra tadaviny vahoaka no omeo azy fa ny okevitra mazava sy entitra no andrasan'ilay vahoaka malagasy araka ny tenenina teo a ny OMS amin'ny alalan'ny tale generaliny dia mitarika sy miteny amin'ny olona foana fa tsy tsara intsony a ny mitaveravera na mitamatama amin'ny fandraisana andraikitra fa ny zavatra tokony ho atao dia fiarah-mientana ary ny mot d'ordre ny OMS moa zany dia hoe guérir ensemble
adika amin'ny teny gasy ilay izy a dia hoe miaraka mitsabo na miara sitrana ihany koa. Fa ny eto Madagasikara tsy izay ny zavatra misy. Zay marary ihany a samy miaro ny tenany sy mitsabo ny tenany. Ny oeraoera ny be dia be ary ny fiebebona sy ny fisekosekoana sy ny fisehoana ivelany. Miresaka kabaritsika omaly araka tenena teo hoe tamin'ny farany herinandro iny dia malahelo ny fo mahita hoe misy olona laviny aretina. Araka ny teny namana député ny Antsirabe dia hoe maty tsy lera ny olona reny. Singanana manokana professeur d'université anankitelo ndray lavo tamin'iny farany herinandro iny. Mampalahelo be zany, tena mampalahelo. Misy anankiray amin'ireo moa zany dia noho ny fatapahan-jiro no nahafaty azy. Maty ny jiro, maty ny oxygène dia maty ny olona, tapitra ny ainy. Kanefa firy taona no amolavolana an'izany professeur d'université zany. Anisan'ny sangany ary anisan'ny olona tokana isaina amin'ny ratsan-tanana momba tsy tenenao tokana izany olona zany hoe olona archéologue manam-pahaizana zany professeur Barthélemy zany. Tsisy tsy mahalala an'izany raha resaka amin'izany resaka archéologie sy resaka tantara zany. Misy professeur hafa ihany koa anankiroa tompokila Rabe Mila sy Rabe Nilaina. Zany manana izy azy daholo zany olona zany. Fa ny fotoana mola volana n'ireny mpampianatra mpikaroka reny professeur ohatran'ireny goavana be reny dia amapolopolo taonany, tsy hoe afaka soloana afaka 3 taona na 4 taona na 5 taona dia voasolo, fa ikon'ireny olona reny dia maty noho n'le tandrevaka ataon'le jirama, noho n'le coupure ny électricité. Eto moa zany dia resana hoe fetsaram-belatsily ataon'ny filoham-pirenena raha ny kabary izy tamin'ny omaly amin'ny filazana hoe akafepetra entitra ho an'ny jirama raha mbola misy fatapahana jiro. Oh, le président responsable sa tsy responsable ianao. Tena mahavariana mihitsy hoe tsy mbola nisy eto ambonin'ny tany ka misy fanjakana manao ultimatum ho an'ny fanjakana. Jirama ka fanjakana rehefa tsy mahomby dia dégage. Anjaranao zany mandray fanapahan-kevitra entitra zany no izy raha ohatra ka tompona andraikitra. Tonga dia entitra rehefa tsy mahomby dia miala. Efa olona firy no maty noho ny fatapahany jiro, fatapahany oxygène. Dia mikabary androany le filoham-pirenena dia nitenena raha mbola andrekako fa inona ary ty filoham-pirenena mandray maka responsabilité ty. Tsy misy fanjakana ho io manao ultimatum zany mpiasa mpanjakana zany. Tsy misy an'izany mihitsy teto amin'ity erak'izao tontolo izao ty. Na miasa na tsy miasa, na mahomby na tsy mahomby. Ary tsy vao androany no nisy an'izany hoe tapaka jiro zany. Fa efa be dia be ny olona victime. Ary efa be dia be ny resaka natao teto sy tany amin'ny tambajotra serasera, tany amin'ny anao manjery rehetrarehetra tany. Fa noho ny jiro tapaka no nahafatin'ny olona tarisitary. Tamin'ny voalohany moa zany dia mbola nanda ihany ny sombavam-bahoaka mpisilelaka niakatra télétetsy gauche droite niaro le fitondram-panjakana hoe tsy marina zany hoe misy an'izany jiro tapaka zany ka nahafaty olona. Fa tapitra ny teny daholo ny rehetra zay vao niaiky ny DG ny jirama fa tena marina le izy ary nialatsiny. Tsy vita fialatsiny fotsiny ny hain'olombelona maty. Tsy vita ny fialatsiny fotsiny marina efa zava-dehibe hoe ny baboka fa nisy zavatra tsy nety tao. Fa tsy vita ny mialatsiny fotsiny satria tsy mahavidy aina akory na iza na ny jirama na ny filoham-pirenena tsy mahavidy aina. Firy ny olona efa maty zany zay. Vao teneniko farany teo hoe nisy olona ny témoigner tany anatin'ny tambajotra serasera hoe tena maty tokoa ny dadany noho ny jiro tapaka, noho ny oxygène tapaka satria maty ny jiro. Nijery fotsiny sisa ny azon'ny mpitsabona tao dia constaté ny décès. Fa ankoatran'izay mbola be dia be ireo olona mandeha mivezivezy makany amin'ny hôpitaly tsisy toerana hony feno ny toerana dia verina mody fotsiny dia miandry fahafatesana ao an-trano. Misy zao vao olona anankiray izay mbola tanora eritrerina vao enina amby 30 taona miaraka amin'ny gerpe zany moa zany dia resaka fikambanana izay miaro sy manao fikarohana mikasika an'izany lémurien zany any Andasibe. Zany olona zany dia maty alohan'ny fotoana satria noho ny tsy fisian'ny toerana
tany amin'ny hôpitaly rehetra zay niteteziny tany dia maty ny andro fahafatesana tao an-trano. Zavatra ohatr' zany zany zavatra resany hoe ny andrasan'ny olona amin'ny filoham-pirenena dia vahaolana mikasika an'izany fa tsy fanaovana oeraoera hoe mandeha mitokana gymnase na CTCRI izay ametrahana olona zara raha afaka mandray olona zato fa ny fisehoana aloha natao be dia be dia hatramin'ny soratra tsy tokony voasoratra ara matahotra mihitsy ny aho za hoe anontsy fanao mihitsy ny ty fitondram-panjakana ty nohon'le fandraisana andraikitra mifeno fiatsaram-belatsy noho ny fandraisana andraikitra kitanotano mananao foana satria tsy matsapa le zavatra tena ianan'le vahoaka mihitsy izy any ka any amin'ny toerana tsy tokony asiana bienvenue na asiany bienvenue matahotra mihitsy aho hoe zao manjary lasa misy zany hoe fasana firaisam-po inona ary ty inona ary zany zavatra zany rehefa marary ny olona dia fasana no atao dia atao hoe firaisam-po mbola matahotra koa ary ny sasany mono teny hoe sao dia sanatria koa asiana koa hoe bienvenue koa any tonga so zava-dozanke zany tena hoe le fomba tany mihitsy ny fomba mamalagasy mihitsy ny adino amin'ny olona zany fasana zany dia hoe alaviry lavitra ohatra ny fasam-bao fa ny atsika dia fitsaboana no tadiavina fasana firaisam-po no vahaolana hoentin'le fitondram-panjakana hoentin'le filoham-pirenena ka iverenako amin'izay ny resaka kabary zay nataon'le filoham-pirenena ny resaka vaksiny moa zany itsika dia miandry zay sitrapona eo satria mbola hoe amin'iny herinandro iny raha miteny raha omaly izy ny kabary dia miherinandro iny zany hoe ty herinandro ty zay vao anao an'le zay vao hoe anome miheviny indray le comité scientifique nefa faoviana no resahana an'io resaka vaksiny io efa oviana izy nylaza fa nandefa n'le procédure mécanisme covax fa mbola hiandry indray ny comité scientifique zany hoe tena mitamatama tanteraka ary araky ny tenena teto foana hoe ny andro ray andrasana angaika efa misy olona firy maty ny andro ray andrasana angaika misy olona firy voe zany hoe tsy hamonjy iaina mihitsy zany ty fitondram-panjakana ty fa mbola manao calcul sy kajikajy ary sadasada le fanapa-kevitra zay raisina tsy mazoto izy efa mazava le izy hoe tsy mazoto izy hanao le vaksiny fa zay eto miteny ameo alalana ny olona zay te hanao an'izay fanafarana vaksiny zay fa zay vonona ny hanao vaksiny voalohany eto moa zany dia hitantsika ny filoham-pirenena teo aloha era-jaonary mampianina fa nanao vaksiny ary nafinaritra le izy hoe gasy no hanao vaksiny le filoham-pirenena teo aloha fa reny zany no fanehoana hoe tokony manao vaksiny ny olona ary manao modely izy fa ny eto moa zany le filoham-pirenena izy ny legisitra anaovana vaksiny indray eto satria efa nytena izy fa ny mpanohitra notsondromina aloha avy eo indray novay fa mpiasa ny fahasalamana sy ny sisa fa izy le tsy hanao vaksiny raha tsy hoe anga efa navita vaksiny meloa fotoana kosa izy par silence tany zay indray aloha dia baraingo indray zay ho an'ny rehetra ka ao anatin'izay kabary zay nataon'izay a kabary zay nataony omaly zay dia fanontaniana no apetrakintsika teto moa zany efa mivaliana foana le izy hoe est-ce que le président de la République est vraiment un homme d'État tena homme d'État ve le filoham-pirenena tena homme responsable ve le filoham-pirenena raha ny zavatra ataony sy asehony rehetrarehetra dia ahitantsika fa non tsia zay no hita détail kely tsisy dikany hoy ny olona hoe raha anao kabary isaky ny fotoana hiteny kabary iny izy efa anonseny efa ampilazana meloa ny olona rehetra fa kabary izy amin'ny valo fa mbola tsy nisy filoham-pirenena teto filoham-pirenena kehitriny ka ponctuel zany rehefa tonga ny amin'ny valo dia miteny hoe mihemitra amin'ny valo sasany ary rehefa tonga ny atao hoe amin'ny valo sasany dia amin'ny sivy-latsaka zay ny azy ny amin'ny valo ary zay dia nireflete mampiseho an'le hoe izy taralava amin'ny zavatra rehetra zay atao hatramin'ny fanapa-kevitra zay raisiny samy mahita an'izany tsika il n'est jamais ponctuel il n'est jamais à l'heure ary ny décision niraisina dia tara foana zany anke fahitana an'le izy zany zay ve ny atao hoe homme d'état zay ny homme d'état zany mandray ndraikitra sao dia izao zany fa tsy manao andraso zany tsy miandro hoe rapitso na rafakapitso mbola me ultimatum an'le DG amin'ny jirama mbola ampitandrina any olona zay tokony rehefa sazina dia sazina na esorina dia esorina rehefa tsy mahavita azy zay nge zavatra olana hatramin'izao hoe le gouvernement tsika rehefa hita fa tsy mahomby le prime ministre tsy hita zavatra ataony eto fa tsy sany maka fanapa-kevitra satria le président est irresponsable
ny olona hafa foana ny olona hafa no anliana ny andraikitra foana. Zay ny zavatra misy. Ailika amin'ny hafa foana ny andraikitra dia any taralava ny fanapa-kevitra. Dia mbony teny ihany le filoham-pirenena maly hoe miasa aingana professionnel. Ny olona professionnel tompoko tsotra zany ny fiasany. Rehefa mandray andraikitra izy dia entitra matotra ary aingana fa tsy miandriandro. Fantatritsika zao fa na filoham-pirenena ange dia efa resy lahatra fa ny isan'ny olona marary isan'andro san'andro zay mivoaka ofisialy dia manodidina ny 900 ofisialy ny resahana. Fa ny olona marary tsy ofisialy mihoatra lavitra noho izay. Fa ny toerana zay ametrahana ny olona nge 200 fa tsy manaraka an'izay ho isan'ny olona marary zay. Raha misy 900 marary isan'andro, ireo olona reo atao hoe ny atsasak'izay mila miditra hôpitaly. Le trano tokananareo ametrahana anazy le CTC nge 200 zato e. Miampy an'le hôtely indray moa zany ty zavatra ty dia mbola resaka hafa indray koa. Araka ny tenentsika tamin'ny herinandro iny hoe tsy fantatry ny fitondram-panjakana akory hoe izy nge ka manana fahefa-panjakana manana le atao hoe prérogative de puissance publique. Tsy hainy mampiasa an'izay. Ny olona may miasa rehefa tsy hainareo le izy atsipazo any amin'ny olona may anazy. Tsy misy olona zay aloha nafantatra raha président Ravalomanana no mitondra teto. Tsy ohatra zao mihitsy ny fandraisana andraikitra zany. Ray minitra izy dia manapa-kevitra zao natao na dia ohatran'ireo fomba sonora eo re nanangana hôpitaly farany aingana. Zany no aingana, zany no zavatra ilainy tadavin'ny vahoaka zany. Hôpitaly manara-penitra faran'izay aingana. Mananareo moa manara-penitra anareo hafa samy manana an'le manara-penitra. Fa ny zavatra misy amin'izao dia misy fampitahana ataon'ny olona hoe any ivelany any, any Angola. Tena ara-dalàna tsara ny samy mba hoe any anaty gymnase any. Ara-dalàna tsara daholo na ny fandriana na ny fitaovana miandry an'le olona marary. Fa ny antsika ohatran'ireny dortoiran'ny mpianatra kilasy mandro ireny. Zany ny zavatra misy. Tsy miassure na ny WC na ny toilette araka averiko eto foana fa any anao hôpitaly amin'izao fotoana zao besoin fondamental zany tavimandro zany. Satria raha any amin'ny gymnase nge tsy misy afa-tsy toilette publique fantatritsika ny any amin'ireny gymnase ireny vitsy kely ny toilette any ary ny olona marary tsy mahazo mitsangana eo ambony fandriana. Fa na tavimandro vidiana raha tsy misy eto amin'ity fireneny ity. Nefa ny po tsy afaka apetraka ambony fandriana. Ny olona marary indrindra fa ny olona mila ireny lovenoxa ireny tsy mahazo mitsangana eo ambony fandriana. Efa naveritsika teto zany. Akoatra n'le fanafody tadiavina, izy moa zany dia miassiste foana ny filoham-pirenena hoe dia gratuit ireo. Dia mampitandrina indray ny olona manao seraserana fanafody any anatin'ny tambajotra serasera sy ny an-dalambe. Président république eo. Tsy vao androany no mahafantatra ny farmasiana sy ny olona rehetrarehetra mikirakira farmasia fa tsy azo anaovana dokam-barotra, tsy azo amidy an-dalambe ny fanafody. Fa izy tsy mahalala an'izany hoe ao am-bopoaka feno fanafody be dia be amidy. Rehefa tsy mahita fanafody dia any ny olona mandeha eny amin'ny arabe rehetrarehetra eny. Fa inona fepetra ny ray sy ny iza teto? Fa amin'izao famaizana zao satria tsy misy ny fanafody any hôpitaly dia sahirana ny olona rehetra. Izany tsy malala hoe any ny tambajotra serasera ny olona miantso vonjy na ny tenako zao ary tany anatin'ny tambajotra serasera no niantso vonjy ny laloveloxa ho an'ny havako. Raha tsy nisy an'izay dia efa maty koa le fianakaviana. Ary maro ny ohatr' zany satria défaillant fanjakana tsy mahavita manome fanafody tena gratuit araka ny voalazanareo. Mbola io moa zany mbola fanontaniana mipetraka tsara hoe anafenana an'le tsy fahaiza mitantana ny fitenenana ohatr'ireny. Satria na insiste impolo amina rivony eto ara hoe gratuit mamay-poana ny fanafody na dia andrangaranga sanction sazo an'ny olona rehetra zay lazaina fa manao bizina an'io fanafody io. Tsy mahavaolana zany
rehefa tsy hitan'ny olona fa tia ny fanafody tena ampiasaina ny amin'ny hôpitaly sy amin'ny toerana rehetrarehetra CSB2 sy ny sisa rehetrarehetra reny. Raha mbola misy ny pénurie, raha mbola misy ny rupture de stock, raha mbola misy ny tsy fahaiza manao sy ny fahaiza mitatana, raha mbola tsy maharaka ny filan'ny olona ny fanafody atobaka na any amin'ny pharmacie zany na any amin'ny tobim-pahasalamana, dia tsy maintsy misy foana ny varotra any anatin'ny varotra varomaizina. Zany anke zavatra nikirena teto amin'ity firenena ity zany resaka kolokolo sy varomaizina zany anke tamin'ny andro tany aloha tany efa fantatra misy. Rehefa misy ny pénurie, rehefa tsy misy ny tsy maraka ny demande, ny offre, dia mandeha ho azy zany zavatra. Ka izay zavatra zay no tiana ho tenena averina eto, resahana eto, satria araka tenena teo dia fanapa-kevitra kitanontano, fanapa-kevitra olona tsy ina moa zany fomba fitenena azy, ridicule zany zavatra tenena, satria na ny filazan'ny filoham-pirenena fotsiny dia hoe hanao confinement total tsika rehefa tonga sabotsy sy ny lahady. Teto ambonin'ny tany aloha mbola tsy nahenao an'izany hoe confinement total dia sabotsy sy lahady nanaovana an'izany. Rehefa confinement total io dia ny semaine manontolo confinement, zay natao hoe confinement total. Fa io moa zany samy mana ny dikany daholo e, samy mana ny dikany daholo. Afaka ny teny fotsiny no confinement tsika rehefa sabotsy sy lahady dia ampy teo. Fa le izy nampiana total, zay le teneniko iaho hoe fiatsaram-belatsia, atao hoe mody mandray andraikitra nefa tsy tena mandray andraikitra ary tsy mahavaolana zany. Tsy ny sabotsy sy lahady akory ny virus no mivoaka ka anaovana confinement total. Ny sabotsy ara efa mifoanana ange zao ny tsena rehetra, ny tsena isan-kerinandro, ary matetika ny tsena sabotsy ny sotro sy ny rehetrarehetra iny vahoaka be, efa tsy nisy izy tamin'ny farany teo. Fa ny tsena rehefa raha mesure zay niraisina talohan'ny maly, ny fiangonana ange efa presque ny dina mihitsiny, efa miferana firy ny fiangonana. Fa any amin'ilay toerana feno vahoaka be dia be isan'andro reny, ny virus ange manomboka alatsinainy ka hatramin'ny lahady mandehandeha mivezivezy. Fa tsy hoe rehefa tonga sabotsy ny lahady dia mijanona izy tsy mivezivezy. Ary ohatr'izay ihany koa, nasakanana toy inona raha nireny sisy tany rehetra reny amin'ny faritra zay mihiboka, fa ny olona ao anatiny vezivezy daholo. Fa fanapa-kevitra inona ary ty raisin'ity fitondram-panjakana ity? Tena hoe tena hoe mandray fe mandray fotsiny, mandray fe mandray fotsiny. Fa tena hoe tsy azo le fitondram-panjakana mihitsy hoe inona ny tokony atao. Zahay miezaky ny comprendre ihany, miezaky ny mahazo an'le izy hoe misy tahotra aloha ao anatiny ao, ary tena tahotra tena ohatr'izao, hoanareo mahita sary, ohatr'izao manjo an'le fitondram-panjakana. Matahotra mafy an'le vahoaka, ary ny fanapa-kevitra dia fanapa-kevitra kitanontany hoy aho, confinement tsy lobody, fanapa-kevitra tsisy lohany, tsisy rambony. Ary tena mahavariana ao anatin'izay toa le filoham-pirenena ve dia tsy mahatakatra mihitsy, sa ve mba manana mpanolo-tsaina ihany izy? Raha le andiam-behivavy eo amin'ny en présidence aloha dia fantatritsika efa trany ampiandohana ny tenena teto hoe tsy reny ny olona mahavaolana, satria tsy manana na réflexe politique, tsy manana vision politique, tsy mahay zany ny anticipation zany, tsy manana nininy zany business sy ny talon sy ny lokomena araka ny tenenina namana teto ny tena hain zareo. Dia zavatra hafa. Fa zany fahasalamam-bahoaka zany tsy anaza zany e. Tsisy an'izany hoe eritreritra zany hoe manahoana anke ny zavatra fomba fatorian'ireto vahoaka marary reto any hôpitaly. Manahoana kay zany maty jiro zany? So dia verina zareo ara fa ampiretina mitorche ary ty concentrateur d'oxygène ty. Efa volana no nirongatra be ohatr'izao ny aretina. Maly ny filoham-pirenena vao miteny hoe anafatra concentrateur d'oxygène 2 amin'ny herinandro, dia anafatra bouteille d'oxygène 2 amin'ny herinandro. Efa tamin'ny faran'ny conseil des ministres tamin'ny larobia no tena anafatra bouteille d'oxygène. Zany raha filora valomana zany, iny andro iny ihany izy dia nandefa avion nakany avelany naka zany fitaovana zany sy nampividy an'izany fitaovana zany. Ne tsika efa tamin'ny larobia no teny hoe ampividy bouteille d'oxygène 2, maly izy vao miteny hoe raha amin'ny herinandro andefasana avion. Fa ny avion ny Airmady
rehefa anaovana business nareo dia lefa nareo maka olona any mody atao ary manao rapatriement vahoaka malagasy ressortissant gasy rehefa anaovana business nareo na misy olona tianareo podina na misy zavatra tianareo ampiasaina ny avion malagasy ny ary Madagasikara dia azo alefa iny fa manina no andrasana mierinandro zany zavatra zany efa fahita fa be dia be ny olona maty mitady an'izany filana zany ohatra le fanafody ihany inge zany azo atao tsara no mandeha mividy fanafody sy manavatra fanafody mandefa avion ary nareo nge manakarena avion privé ao zay mba zakany iny avion privé iny azonareo atao tsara na zavatra zany fa hoy aho hoe sao dia mba fananina ary ty zavatra ty sao mba fananina ary ty zavatra ataonareo ty sao mba sanatry mivava tena inina mihitsy hoe tsy manina fa aloha be deabe ny marary sy maty zay vao miazira daholo ny mpanampy sy ny sisa satria fantatra fa sahirana nareo ara-bola amin'izao fotoana zao le ambom-bola sisany aminareo asa ataonareo inona le izy fa tsy amelan'le mpamatsy vola ianareo ary anisan'ny condition ny mpamatsy vola dia ny fanajana ny valeur démocratique fa zay zavatra zay tsy voajatra amintsika amin'ny teny zao dia anisany manahirana anareo ka io ny nanaovana oeraoera tena iavoloha tena nanaovana signature hoe na azo 350 millions de dollars idina amin'ity aretina ity fa hatramintsika amin'ny teny zao nge mbola tsy mivoaka izany vola zany mbola lava be ny procédure fa le ambom-bola efa taloha tamieritona tamin'ny 2020 io manahirana anareo io ary zay no mahatonga anareo tsy mahasa manao an'izany maka décision hoe anao confinement satria raha anao confinement total rehefa anao confinement total moa zany dia manomboka alatsinainy ka hatramin'ny lahady tsy misy mivoaka tsy misy miasa fa ty moa zany dia sadasada moa zany ty confinement tsy tonga volana zay ny zavatra azo tenenina anazy confinement tsy tonga volana ary tokony zay ny zavatra nyteneniny filoham-pirenena tsy confinement total fa confinement prématuré tsy tonga volana fa rehefa anao confinement zany dia misy mesure d'accompagnement zany tameritona firy ny olona maty sy narary nangalanareo ndray mesure tena enjana be reny namoahana hatramin'ny berdem tameritona ary ny zara vatsitsinjo tosika fameno na mizarazaranyzao eraoera rehetrarehetra zao nareo fa tamin'ity aiza daholo amin'izay ireo vola reo aiza ny tokony ho zaraina amin'ilay vahoaka satria mantany izahay volana sy tokony ho zaraina sy anampiana ny vahoaka io ary zay ny antony mahatonga anareo tsy manao confinement araka ny tokony ho izy io sabotsy sy lahady zany tsy isy dikany zany lahady ny olona efa presque tsy mivoaka ny trano sabotsy ny olona mbola azo eritreretarana mivoaka mandeha ny antsena efa nitsena rehefa tsy azo atao ntsony fa les mesures d'accompagnement tsy avelanareo miasa ara ny mpianatra tsy avelanareo miasa ny mpampianatra any amin'ireny toera-sekoly rehetrarehetra reny tamin'ny conseil des ministres tamin'ny larbi teo dia lazaina fa hoe mitohy vacances de Pâques dia nifandraisan'le mpianatra an'le izy dia hoe vacances zany zay dia tsy mianatra fa mandeha mirenireny fa le mpampianatra le mpanabe indrindra fa ny fampianarana privé tonga dia mitabataba daholo satria maty ry zareo ny écolage ny amelomana ny mpampianatra ny mpanabe andoavana ny ofatrano an'izay manofa fa reny vola reny no tatakina amin'ny fitondram-panjakana zay le mesure d'accompagnement rehefa tsy mianatra amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra dia misy vola tokony hanampianan'ireny olona reny aiza zany tsy avelanareo miasa ny transport régionaux aiza ny vola tokony hanampianan'ireny olona reny zay olona rehetra tsy avelanareo miasa amin'izao dia tokony subventionné ny fanjakana ary zay ny ilanan'le vola fanampiana avy any amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany fa satria matahotra mafy an'izay le fitondram-panjakana dia lasa nataony sabotsy lahady le confinement total tenenina fa le mesure d'accompagnement miaraka amin'izay aiza ny fanafody ara moa ty efa tsy hita ny zavatra atao dia mitady an'liana indray fa dia ny olona mpanao business indray no manodikodina ny fanafody any anatin'ireny toeram-pitsaboana sy ny sisa reny fa ianareo manana ny pouvoir dia raiso ny andraikitra fa tsy araky ny tokony izy ary zay fa miteny foana fa rehefa mitamatama ianareo tsy mahavita azy ianareo dia mikisa anaovan'ny olona anao an'io anavotana n'ity firenena ty tsy miandry ela akory na ny fanarenana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy na ny fahatongavany vaksiny eto Madagasikara na ny fahatongavany fanafody eto Madagasikara tsy ohatran'izao ataonareo mitamatama zao
tafiditra tao anatiny ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny Maly dia hoe okatsahatra ny fanakorontanana fa le izy moa zany tsy tonga volana koa le fraziny satria hozy izy hoe oka atsahatra tsy eo ny fanakorontanana samihafa ka noho izany dia akatona ny sekoly dia hoy aho hoe inona tsara le tian'le filoham-pirenena tiana atao manao matahotra ary tsy masaha mandeha tena hoe au bout de sa logique iza le tiana tenena hoe iza le manakorotana zay moa zany teto Miara Manonja sy mpanohitra dia lazaina foana fa hoe mpanakorotana sy mpandainga fa ohatra somary efa mba nangingina indray le fitenen'ireny fa zay mbola tsy nahita hoe fanapa-kevitra vendrana ohatra zao hatramin'izay ary averinay any amin'le generaly dondrona generaly dondrona iny fa tena ianareo no mandalitra le fitondram-panjakana mihitsy satria fanapa-kevitra dondrona no zavatra raisina eto fanapa-kevitra n'olona vendrana ary mihevitra n'le vahoaka malagasy ho vendrana aleo ampifamadihana le toerana misy atsika fa lasa ny eto ny mamelesina amin'izao fotoana zao ary le hoe fanakorontanana le tenena io moa zay iza le manakorotana nareo nge no manakorotana ny fiainam-bahoaka amin'izao nareo tsy mahay mandamina ny fiainan'ny vahoaka tsy mahay mandamina ny priorité ilain'ny vahoaka filan'ny olona marary amin'izao ny marary mitady fanafody fasana firaisam-pony menareo anazy na le anarina firaisam-po ara moa ina moa zany dikan'izany iza miray fo amin'ny fasana loza dia atsahatra ny fanakorontanana eto aloha zany dia raha ohatra ka ny état de nécessité sanitaire natao an'ny dimbavan'ny mpanohitra tsy azona ekena intsony zany tsy miteny ara moa ny olona rehetra ara moa tsy afaka miteny efa tsy hita zay anaovana anazy maika fa hoe tsisy miteny mihitsy eto manao n'izay tiany atao ary tena tsanatra ny etapony loha mihitsy le vahoaka malagasy ka ny mpanohitra atao hitsikera ny mpanohitra atao hiteny ary anitsy ny lalan'ny fitondram-panjakana ny mpanohitra azadino tsara fa manana vahaolana ny mpanohitra ary ny lehibe mpanohitra meo anazy io fitondrana io raha ohatra ka sahanareo anaovany anazy amin'ny fotoana voafetra manana vahaolana be dehibe mpanohitra ary tsy mitamatama ohatran'izao fa raha ohatra kosa ka fandaharana sanatry ny vava hoe ajanony ity fandaharana ity tsy ao anatin'ny état de nécessité mihitsy zany zay efa tenena hoe ny lalàna mikasika ny état de nécessité nationale natao amin'ny tany miotakotaka zay efa lany daty ary ty état de nécessité sanitaire ty tsy manana base légale fa satria moa zany tenenareo le izy dia atao dia manangala tahaka ny any ivelany ange mbola miconsulte tsy ny président ny institution consulté fa tena le solombavam-bahoaka mihitsy no anontaniana ny heviny ary mba manana ny soso-kevitra daholo hoe anavotana an'le firenena ny atsika moa dia zavatra hafa ny ataon'le filoham-pirenena hoe mba manana mpanolontsaina ve izy le mpanolontsaina ao sa izy mihitsy ve izy rery manao zay zavatra tiany atao ao ohatra mahagaga be ny zavatra raisina ny fanapa-kevitra raisina dia avy eo manao zavatra kitanitany ohatran'izao eo le fatahorana n'le vahoaka zany fa eo ihany koa le fatahorana ny mpanohitra indrindra ka zay zavatra nytenena rehetrarehetra tao anatin'izay dia tsara fantatra ny olona rehetra satria raha marary ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena no mia fahasalaman'ny vahoaka malagasy rehetra so dia misy andika vilana indray hoe nareo ny tairarany an-trano anyko nareo ny te tsy anaja zany geste barrière zany io aretina io niza mety tratrany io ary tsy fampirehirairana io tsy azo ataony ny mirehareo za dia tsy ho tratrany io mihitsy satria sanatry ny vava ohatra amin'ny défien'Andriamanitra zany misy olona tena tsy ampozinao tratra ary maty vao omaly izy no miresaka aminao ny alina fa maty no ny tandrevaka aloha ny akabetsoa amin'ny akabetsahany hoe tsy nisy ny oxygène tsisy ny toerana nitondrana anazy fa eo ihany koa ny tsy fahalalana ny tsy fahafahana ny fahasairanana zany rehetrarehetra zany nge izy daholo zany rehetrarehetra zany fa araky ny tenena teo hoe ny fitondram-panjakana ve dia tsy nahy nakalesina ny tamin'ny heritaona ny zavatra nitranga tamin'ny heritaona nge
efa jetsika fa hienjana fa am'ty zavatra mitranga amin'izao fotoana ty dia tena mbola hienjana noho ny enjana dia ny fanapa-kevitra dia tara foana ary rehefa miteny moa izany dia hoe andraso aloha fa aka fanapa-kevitra izay mierinandro, andraso aloha fa mbola ameny heviny indray ny comité scientifique mierinandro, andraso aloha fa mbola anaovana essai clinique sy observation clinique koa le EDA dia me mihitsy zay fa mbola le CVO plus ihany nanaovana pub hatramin'izao, hanaovana publicité tena efa nitenenay foana efa manina raha-potenareo ohatran'io le faiza manao le gazy dia ho ataonareo ohatr' izay koa le EDA izao zany rehefa tsy vitany vahoaka, efa tsy vitany fitondram-panjakana no manavitra ny vahoaka dia samy manavitra ny tenany, dia zay no zavatra tokony atao, zay no tokony anaovana fiarahamientana. Fa ny fitondram-panjakana moa izy tsy ambava fotsiny le hoe fiarahamientana, firaisan-kina, tsy fotoana ny fanomezan-tsiny, zahay eto dia mametsiny satria tsy navita ny didiny mahadidiny ny mahafiloam-pirenena sy mahafitondram-panjakana anazy ny fanjakana. Tsy izay tsy hiteny mihitsy ny vahoaka no mena tsiny, isa rehefa tsy manan-kohanina, tsy manam-bola hitsaboana tena. Marina fa misy olona mafiloa tsy mety manao masika, fa io taratry ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana io. Rehefa fitondram-panjakana toteny, rehefa fitondram-panjakana afaka arahan'ny olona teny, fitondram-panjakana ananan'ny olona confiance, dia manaraka ny rehetra. Fa ny fitondram-panjakana, ny filoam-pirenena tsy ananany vahoaka ny confiance antsony, tsy atokisany tsony, ary tsy ananany bailleur de fonds confiance antsony, satria ny fomba nytantanana ny vola izay nampindramina sy ny volany mena ny Madagasikara anaovana ny edina mivalana aretina Covid-19 tsy araky ny tokony izy, tsy mangarahara ary tsy vita hatramin'izao ny tatitra tokony atao, ny rapport izay tadavin'ireo bailleur de fonds ireo. Dia mihenahena ohatr'izao ary sakrifie Madagasikara amin'izao fotoana izao satria ny fitondram-panjakana dia mbola mianatra raha, mbola stagiaire. Ary tsy mahay mitondra mihitsy, eo nahiteny isan'andro raha hoe tena rehefa miasantsika dia ianao professionnel tena mila mahay, mila matotra tsara, ka le zavatra ataonareo raha tsy matotra akory, tsy matianina akory. Resaka teo resaka fe-potoana avy ara-motsy hainareo ny manaja anazy, kinona ny zavatra antenaina amin'izany, tsy mahay mi-anticiper, gouverner c'est prévoir. Fa tsy fantako ny hoe tsy hainareo ny dikan'izay. Misy dictionnaire ihany ahafahana mijery an'izay fa mba dia ampianary foana ny ankizy. Eo misy fomba fiteny zao hoe ny olona tsy voatery hoe manana diplôma be, tsy voatery hoe instruit, tena hoe nianatra be mihitsiny, fa misy intelligence koa anatin'izay. Ary ny olona intelligent tsy voatery manana diplôma be na hoe instruit na hoe nianatra be, fa na izy intelligent na izy tsy intelligent. Oka zavatsara izay zavatra zay. Misy olona tsy nandihy fianarana be fa tena matsilo saina ary mahafantatra ny tokony atao. Ny tena zavatra mahafinaritra aloha zany dia hoe olona tena matsilo saina, mahalala tsara ny zavatra misy rehetra, ary tena manana bon sens, manana malala hoe zao ny tokony atao, malala ny hoe inona ny priorité. Misy zavatra très urgent, farafarany tena farak'izay maika amin'izao fotoana zao, dia fitsaboana sy fanavotana ny hain'ny vahoaka malagasy. Maika miaraka amin'izay koa zany ny fanafarana vaksiny sy ny fanaovana vaksiny ny vahoaka malagasy. Fa isika miteny zao tsy fantatra hoe inona, mbola tsy mahita mangirana tsika mikasika an'ilay mekanisme COVAX hatramintsika miteny zao. Avela maty eto ny vahoaka malagasy, avela maty eto ny olona rehetra, avela mitombo ny marary. Amin'izay fotoana izay ngamba mieritreritra ka fitondram-panjakana hoe rehefa be dia be zany olona zany dia izay amin'izay vao hanampy ny mpitondra avy any ivelany any, averiko eto. Ny bailleur de fonds dia mametraka foana anisan'ny conditionnalité, fepetrapetraky ny mpamatsy vola hatramin'izay ka hatramin'izao tsy miova, dia amin'ny fanajana ny demokrasia izay tsy maintsy soratana ao anatin'ireny document rehetrarehetra reny. Les valeurs démocratiques doivent être respectées. Fa satria tsy manaja an'izany fitondram-panjakana dia tsika rehetra mahita an'izao. Miara mahita tsika amin'izao fotoana izao
tsy hita le fidira-panjakana ny zavatra atao mitamatama kitanotany kitoto kalifikativa rehetrarehetra azo atao rehetrarehetra le nitenenanareo izay imbécile ny 6% imbécile ny mpanohitra tondrona ary ny mpanohitra dala ozy izy ny filoham-pirenena dia ho anareo reo zarainay aminareo na menay aminareo mamay-paona io tena menay mamay-paona aminareo re kalifikativa rehetrarehetra io dia araka fiteniny namana teto moa zany dia hoe menay ny fampahirezana koa nareo anatin'izay zavatra rehetrarehetra ataonareo izay fa zay tsy maintsy miteny eto araka ny tenena teo hoe tsisy nanakorotana teto ny vahoaka malagasy be dia be ny mikapokapoka vilany sy vilia any ananiny any fotoana ny fararano zao mbola miakatra be mbola tsy midina ny vidim-bary mbola mananinanika ny 3,000 7,400 zany tsy vita ny fidira-panjakana akory zany mifeny zany vidiny zany vary zany milaza ny filoham-pirenena tamin'ny omaly fa dia hoe oferana ny vidin'ny fanafody miaraka ministera ny fahasalamana sy ministera ny varotra sy ny olavitry ny farmasiana ny olavitry ny farmasiana tompoko efa nilaza mielofa hiakatra 25% vidim-panafody noho ny inflation sy ny fidina ny vola malagasy ary tao anatin'ny elefinga efa fantatritsika tsara ny zavatra zany fa io le hoe miteny fotsiny le filoham-pirenena dia mampandredrisa ohatr' zany fa tsy voafehanareo io satria mazava tsara ny ao anatin'ny loady finance iny raha nanambola ianareo navita nanao subvention zay zavatra tokony subventionner araka tenena teo hoe misy mesure d'accompagnement tokony azo rehetra mihitsiny reo orinasa rehetrarehetra secteur privé rehetrarehetra reo PMI PME zay tokony nampina hatramin'izay ka hatramin'izao izy zany hatramintsika miteny zao terena ary izy andohetra ary mandohetra ihany no mandohetra fa ny mampalahelo ao anatin'izay dia ny orinasa ny akamakama rehetrarehetra sy ny namana rehetrarehetra dia mahazo ny tombontsoa rehetra fa ny sasany zay tsy manana an'izany fafahana zany dia potehana ao anatin'izay rehefa ireny mamelona an'le économie nationale marobe zavatra mbola tiany ho tenenina eto fa tapahako hatreo aloha ny fandraisako fitenenana androany satria araka ny voalaza teo ny fanapa-kevitra ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny maly dia kabary fekabary tsy olona responsable tsy olona tsy homme d'état dia tsika rehetrarehetra samy mieritreritra hoe mbola zakatsika ihany ve zany any amin'ny trano any mbola zakatsika ve zao zavatra ataontsika zao aza miandro hoe miatra amin'ny tena ny misy marary na misy fahoriana sanatriny vava fa efa meny filoham-pirenena toerana fasana firaisam-po zany ony tena mandaja mbola tsy nahita tany ivelany tany hoe zavatra ohatr' zany fa zay le président fiditsika le fidinareo io izy io hitatsika amin'izay ny tena fahaizany io le mamim-bahoaka io le tapim-pahaizany io le DJ miampy ny didy jadona io izy io dia anjarantsika rehetrarehetra no mitsakotsako any an-trano any mandinika fa aza miteny foana hoe satria Miara Manonja no miteny an'izany dia zao zay aloha misolo vavanareo miteny amin'izao fotoana zao fa mifotoana ianareo anjaranareo no miteny afaka manifester ny zavatra tsy fahafamponareo nareo ny tsy fahafalianareo amin'ny alalan'ny carton na bortre zany na banderole zany tsy voatery hoe andeha hidina eny an-dalambe tsika satria raha mitady oxygène antsika amin'izao fotoana zao bomba lacrymogène no omenantsika ary tsy fotoanan'izany aloha zao tsika miteny zao fa io ndray koa rehefa hoe vahoaka ny teny ok zay koa zay tsy afaka manakana anareo tsy voasakana ianareo fa tsika kosa tsy mifanary amin'ny zavatra rehetra tsy mifanary tsika ary mifanampy fa tsika rehetra dia mila mahery ary tena hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe foana isan'andro satria na dia io tombonandro sy masoandro andro vaovao mena antsika io ary dia efa fahasoavana lehibe zay maro ny tsy natratra an'izany andro vaovao zany maro ny mbola mitady fahasalamana amin'izao fa dia mitandrina aloha no atao miaro ny tena koa dia miaro ny manodidina zay no fandraisana fitenena androany efa tonga eto ny namana Erika Ambotry Manjaka namana mavidrika sy mafana fo koa zany dia mametraka ny veloma finalitra ho antsika rehetrarehetra
samy tahin'Andriamanitra ary samy fampiarotsika amin'ity valana retina ity. Alefa namana Erika namana honorable Yanitra Zafimanatsoa namela belatra hoe nampafantatra na koa hoe nampitatsika ny zavatra tiana ho tenenina tao anatiny izany kabary nandrandrainy ny vahoaka malagasy maro an'isa 520 tapitrisa manantra ny araba finaritra ho antsika rehetra izay mpanarika ny fandarana Miara Manonja. Be dia be anareo no mangataka kopakopa-tanana ny hoe mbola eto izay manohana anareo. Ny bebe Meliany Ambatobe, ny bebe Razanany eo Ambotry Manjaka ao, tsy lahitra mihitsy fa dia apoditry ny radio vao tonga ny amin'ny valo sasany ozy ny afatry ny zareo dia efa mivadika Miara Manonja ny radio. Mankahery ihany koa anareo namana ny Dilambato rehetra any, nareo La Réunion France sy ny any Allemagne mampita afatry ny hoe mankahery anareo fa dia didy masina sy mavesatra no iantsoroana. Tena marina tokoa satria na ny vava iteny aza tena vaka dia vaka raha ny zava-misy. Indrindra fa ny nainona ny kabary nandremato filomam-bahoaka amin'ny voalaza maître Zafimanatsoa teo. Dia tena asana hoe jamba na minimikipy fa tena tsy mahafantatra mihitsy ary tsy miaina mihitsy ao anatin'izany hoe réalité iaina amin'ny vahoaka malagasy maro an'isa eto amin'ny tany sy ny firenena. Nandrandray nafatratra ny hoe inona no tenenina, mety mba mahakasika ny aty volaniny amin'izay ve, mety mba hitsinjo ny faramandimby amin'izay ve ao anatin'ny fampianarana, mety mba hisy vahaolana ve ny jirama nafatesan'olona, mety mba hisy mesure d'accompagnement ve ireo fehezina tsy asa, mety mba be dia be ny nantenaina, nantenaikanirina fataova-maika nampivandravandra. Ny zavatra nanaitra voalohany indrindra ary nampivaraontsana dia efa tonga eto amintsika izany zao ny fanamboarana fasana faobe. Ilay lazaina teo moa hoe fahaisapo, asa hoe fahaisapo amin'inona? Avanao maty zao dia hoe fahaisapo. Voaingana tsy voatsihela akory. Nisy an'ilay fandrabirabiana marary nanaovana ny CTC dia nasiana soratra mivandravandra be amin'ny teny anankitelo samihafa ny hoe tonga soa, bienvenue, welcome, Andriamanitra. Dia zao indray hanao fasana fahaisapo ary efa voafaritra mihitsy ny toerana anaovana azy. Izany hoe efa fantatra ilay filoham-pirenena fa ho faty ka rany eto isika. Dia mila miomana zany isika amin'izay fasana fahaisapo izay. Izay nataoko hoe raha zavatra hafa no nandrasana, eny efa misy zatra miandry amin'ny Paoly koa moa. Zatra omena fampanantenana, ampanofinofisina, fa raha ny kabary omaly dia tena hoe tsy iaina n'ilay fitondram-panjakana mihitsy zany hoe iaina amin'ny vahoaka malagasy zany. Manjavozavo be ny ihany ny tiany atongavana, ary mbola hita taratra ao ihany ny kitrano hatrany mifampitsinjo samy mpanankarena, mifampitsinjo samy manam-pahefana, mifampitsinjo samy manam-boninahitra. Isika eritreretina alefa any amin'ireny hôpitaly, avahana tsara mihitsy mantsy ilay izy. Avahana tsara mihitsy eto ny resaka. Misy hôtely, tsy hay na 3 étoiles, na 4 étoiles, na 5 étoiles, na tokana ho anareo mpanambola. Aza matahotra anareo mpitondra, aza matahotra efa misy ihany. Mandoha vola fotsiny nareo hofana chambre. Na le miteny azy koa moa manahirana, any amina hôtely, any amina chambre, no eritreretina andefasana ndra malagasy, izay manambola ohatry anareo. Tsy takatry ny sainy eritreretina. Tena tsy takatry ny sainy eritreretina mihitsy. Hoe ianareo manankiroa na aza miay amin'ny fangaro amindreo mahantr'ireo izany aza matahotra fa efa anokananay tranonareo efa misy extracteur d'oxygène ary efa ampy ny fampitaovana. Hôtely tsy haiko ny filazana azy teo, tsy te hiverina amin'izay fa dia mampanontany tena. Faharoa ny kabary tamin'ny hoe ny nahafatesan'olona tany amin'ireny CTC ireny na ny hôpitaly, vokatry ny nataony jirama.
fa efimpiry moa io tompona andraikitry ny jirama io nanao adalàna teto amin'ny tany sy ny firenena efimpiry nisy ny kakaiky tamin'io amina resaka dossier fa inona ny mba atao hoe fandraisana tanana fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana omaly dia mbola tsy tahotra tsianatra masamy manamafy mihitsy ny hoe tena nisy le maty tany anatin'ny CTC na tany anatin'ny hôpitaly fa dia mbola omenao fampitandremana ambavy verbal hoe aoka mba tsy hiverina fandroana fa le matany voalohany zany inona efa fahafatesana ve dia mbola misy an'izany hoe aoka mba tsy hiverina fandroana un DG na société malagasy mbola ny volany gasy ny subventionnena zany efimpirimpiry milliard isakan'izay mandeha no anetsemana ny jirama io ary iza mandavaka an'izany iza moa mandavaka an'izany fa dia olona manahoana loatra ny tsy asina mandray andraikitra satria fantatra ihany ka ny olona nametraka an'izany DG na jirama zany fantatra fola intouchable dia tsy sanaovana fanapahan-kevitra amin'ny tompona andraikitra efa namony voaka malagasy nefa efa namony voaka malagasy dia tsy sano andraisana andraikitra an'izany fa hoe manao zany hoe mahafatesa olona fandroany indray izay vao hoe limogena fotsiny manoloana fahafatesana tsy misy sazosahanao raisina koatra ny fandroana an'izany samy hita eto tsika inona zao mba andraikitra niraisina tamin'ny aferana bombo sosety 40 milliards 8 milliards d'ariary ndroana fotsiny nge le ministre moa nametram-pialana fa tsy hoe ndroana zay ny tena marina fa aiza ny poursuite judiciaire an'izany ary eto mbola mametraka ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara eto Analamanga manokana tenenina mba firy moa ny atao hoe 4% amin'ireny fahavoazan'ny malagasy vokatry ny fahatapahan-jiro eny izay tsy avy aminy isam-bolana isika ny farany volana tsy maintsy milahatra eny amin'ny jirama raha zany koa mbola tapahana ny jiro ka noho izany tsy avy aminy mihitsy matapaka ny jiro io fa noho ny troa ao anatin'izany fitantanandraraha ny jirama zany dia mbola isika malagasy ihany isika voaka le mandoa facture ara-dalàna ary 2 fois 3 fois azy arakaraka nisy ny délestage vao mainka mampiakatra ny vidin-jiro arakaraka ny anetsemana vola ao maka amin'ny jirama io mbola vao mainka mampiakatra ny vidin-jiro ny qualité de service nefa ny amin'izany dia izay nresantsika teo hoe ahafatesan'olona fa tsy misy ny ninona antenainao amin'ny numéro 1 mitantana amin'ny firenena eto Madagasikara dia ny finompirenena zany raha entsika tsara ny kabariny maly dia mbola nampatsiahako izy ny hoe mikatona ny fiangonana sy ny moské izay ve zany nakanesan'ny ray aman-dreny mpanatany amin'ny prime ministre fantany napetraka izay fa maninona ny restaurant no afaka misokatra fa iza moa no afaka misakafo any amin'ny restaurant ny voaka malagasy ve afaka misakafo any amin'ny restaurant fa avelanao misokatra somatsara io dia hoe manarana reo fepetra ny atsasaky ny hôtely ihany no asiana olona fa maninona raha ny atsasaky ny fiangonana koa no asiana olona ilaina mihitsy zao ny ady ampanahy satria anjakany ny devoly ny firenena fa ny mampalelo dia zay ny hôtely avadika hôpitaly ny restaurant misokatra ara-dalàna satria ny mpiaingitaingitra anatin'ny tandapa tsyna tsy afaka ny sakafo eny amin'ny hôtely gasy fa tsy maintsy any amin'ny restaurant ary ny mpanambola ao anatin'ny fitondrana tsy hiditra amin'ny hôpitaly ny CTC ny vaoaka tsotreri fa tsy efa misy 3 étoiles aloha natokana ho azy izany rehetrarehetra zany no andrefesana antsika voaka malagasy no ametrahana antsika voaka malagasy ary klasena antsika mihitsy ao anatin'ny atao hoe fahalovana amin'ny lafiny rehetra ary fanjanahana ara-tsaina ankolaka za aloha tsy miala amin'le zavatra nyteneniko ny hoe tsy fitavozavozany izany itsony tsy hoe mitavozavoza amin'le fitantanana mitavozavoza hoana profon'izany jirama vao nafaty olona vao 4 andro dia tsy mandray fanapa-kevitra hoe andrasy aloha merina fandroany ka asa raha mba mananjo isika voaka malagasy mizaka an'izany miaina ao anatin'izany
fahavoazana teraka ny tsy fahaizany nininy zany mba afaka mitory ve atsika ireo mpitantana ao anatin'ny jiramaro eo satria isika simba fananana mamoyavana be de be nipotika fampitena teraka zany tsy miasa isika tsy avela miasa tsony zany a sabotsy lady izay le nyteneny maître zafy manatsoateny hoe confinement total na mandika an'izany aza manahirana ny tena moa eto miezaky ny hoe mampita hafatra mahitsihitsy kokoa satria raha ny ato amin'ny Miara Manonja ato daholo ny ato do rehetra mahakasika ny loi de finance misy ato mahakasika ny lalàna misy ato mahakasika ny économie misy ato ny rehetrarehetra ananany ato daholo hitsinjakana liasa ho antena manokana hoe mampita zay antsiana azy ho takatra mivoaka kokoa fa nantena sa sadaikitra mihitsy amin'izao fotoana zao hoe zavatra inona moa no ho tatarainao mahitsy makany mivoaka ireny zavatra hitantsika maly ireny na le fotoana fotsiny azy hoe mivantana le fandarana mivantana ahoana ny séquence indroa miverina teo raha enonareo tsara avy ireny kely zay vidéo zay ny séquence indroa miverina teo ka mivantana amin'inona aza mialatsiny ohatrany tafa ohatrany mety na de zay fotsiny aza ny kely indrindra ao anatin'ny zavatra tokony hita taratra no tsy vitanareo lazaina fa mivantana endrasa mivoaka malagasy mandritry ny 2 andro nisy nareo marika aza moa ny hoe tsy hita ny sotro rano na de indray minitra azy fa le rano no endrapiterina le tao anaty vera zany fe de mivantana aloha mba tsy fanao an'izany kosa aloha mba tsy fanao an'izany satria manakasina mivoaka malagasy ny vahoaka no andrianina ary hoe no masy mandidy amin'ny taniny satria Madagasikara ty fon'Andriamanitra ho an'ny malagasy ary malagasy natao iena eto Madagasikara ny tiana tongavana dia tsotra le fanagejana ara-tsaina ara-batana izay tsy ahitana taratra mihitsy ny fanampiana mifandraika amin'izay amin'ny ara-tsosialy dia manahirana io zay mahatonga ny miteny aza vela ho tonga amin'ny fahatezerana ny vahoaka malagasy satria zava-doza nisy eto vao nomaly ny namana avy any Majangana napita hafatra ny hoe manomboka manahirana ny zava-misy ilay gymnase ny dedadedahana nompotehany izay mbola tsy vita hatramin'izao dia zao efa eno fa misy mpandrara to hoe akaiky ny fitondrana ary tsy azo ataony ninina no maka ny tany rehetrarehetra io dia lasa mitady ho tonga any amin'ny hoe ianareo an-taninarivo zava-doza zany ary manahirana zany tsy ho takatry ny sainy eritreretiny zany sy moa le namana fa mbola napitany hoe samy gasy isika tsy ny ataon'ny anankiray no anasoketana ny an-taninarivo ray manontolo isaorana aminareo zay fambolitsaina ary mbola fitsinjovana amin'ny fiarahamonina malagasy zay fa raha ny zava-misy dia tena fantatritsika fa mafy dia mafy ary tena mila tsy solaitra iaina eny intsony satria dia na dia ny communication tsotra indrindra aza tsy vita ny fanaovana azafady ny fialatsiny amin'ny tsy faiza manao sy ny kitoto afatesan'olona tsy vita fa iza ny tokony hialatsiny amin'izany jirama tapaka namon'olona zany fa na fialatsiny aza tsisy mbola mizesta ihany zay manamboatra poto 1000 ao anatin'ny reny vorim-paritany ao anatin'ny propagandony dia ho afaka amin'izay zany délestage zany fa ho avy eto daholo ny panneau solaire isika aizy mbola miverina foana ny waira tsy maintsy mandeha ny mpanasoasy moa zany mpiso lelakisma tsy hita tsony ny anaovany azy fa dia mbola mety foana ny fahitana azy ny fahitany zareo azy ary tena mbola miaina malalaka tsara tsika voakana malagasy ny fahitany azy tamin'ny sabotsy fotsiny no raisiko ny hoe na dia ny fahalalam-pomba farambitika azy tsy hita taratra intsony tamin'ny sabotsy tsy navela hivarotra tsony ny mpivarotra teo isotra dia nitapahana mihitsy ny lalana ary ny tena mihitsy monsieur le député ambanivohitra no niatraikan'izany nitapahana manomboka aty tsara lalàna aty mandra-pahatonga ré petite vitesse restaurant ilay tsena tsy navela mivarotra mety mbola hoe tsy manindra satria fitandrovana fahasalamana fitandremana tsy paritany le valana retina tsy manindra raha zay no zany aza mbola azo edinevitra tsara mihitsy
fa zay olona nieritreritra nandeha tamin'iny lalana iny irany zareo moa le hoe amin'iny lalana iny asa hoe manao ny lalana iny amin'izao fotoana zao fa le olona voembatsembana noho izay fanakana an-dalana zay izay tsy nampahafantarana meloa raha ohatra zany ianao ka nandeha taxi ohatra teniko zay ka tonga teo amin'le lalana vao nafantatra hoe tapaka le lalana dia tsy maintsy manao manœuvre ny taxi iny miodina ary miampy ny saran-dalana alohanao zany zavatra ohatry zany dia tsy vita ny hoe mampafantatra meloa amin'ny fotoana hoe anao an'izao sy anapaka dalana zay andrebreby ny fifamoivozana zay anakohontana fifamoivozana zay anakohontana ny lalana mety ho alehanareo zay tsy vita fa dia ny hoe izay zao no mitondra zay tianay atao no atao ianareo vaoaka malagasy efa ho avy ny fasana firaisapo ianareo vaoaka malagasy efa tonga soa amin'ny hôpitaly amin'ny CTC 19 ianareo vaoaka malagasy tsy mahazo miasa nareo amin'ny sabotsy confinement total point barre ianareo mpitatotra amin'ny régional sy ny national tsy mahazo miditra sy mivoaka nareo point barre ny amin'ny lafiny fitandronana ny filaminana avy no mahavita ny hoe izay dia miasa mihitsy eto manaka-dalana miditra aminareo makany arivo mamy monsieur le député vangina tao anatin'ny fahitalavitra dia tena sakananay mihitsy moto sakananay mihitsy ny tomobile vao tsy matonga dia miverina avy hatrany tsy misy enjehana hatrany anaty katsaka izay mihitsy tsy misy mihitsy zany le fijerevana le maha olona hoe saudemba 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 zay moa mahakatolika ny tena mijery foana n'izay le zavatra ambadika izay hoe saudemba mba olona mba tsy afaka miaina izy raha tsy andeha ho any ivarotra ny arivo mama fa tsy misy an'izany fa dia baiko azy tsony egaly io tsy mahazo mandeha dia tsy mahazo mandeha tapitra tsisy dinika akoatran'izay izay lay nitenen'ny maître zafy manatsoa teny hoe didy jadona ary didy jadona makaiza nefany makaiza le didy jadona mbola misy zavatra azo idinefitra ny amin'izany raha didy jadona ny any amin'ny hoe mampianatry ny olona ho discipline ka makany amin'ny fampandrosoana tena izy tsy mampanino fa ty didy jadona manidina ao ao an-trano matesa mosary eo raha tsy maty ny aretina azy satria izay foana le tenenina nakaiza le 1 milliard de dollars manodidina natao tao ho an'ny fanampianan'ny Covid-19 nakaiza ary ny tena marina fampandrosoana tsy lara-pahamena ohatran'ny kianja manara-penitra ohatran'ny colisée be dia be ny zavatra azo tany saina eto maninona raha ireny aloha navadika makany amin'ny sosialy mbahoaka mba iainan'le vaoaka malagasy ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana zao fa tsy izany ny zava-misy nalean'le vola tsy hita aiza le plan marshal zao nakaiza nanjavona fotsiny tsy hita maso teo tikitako dody tonga dia nanjavona nandrasa maro mihitsy no maly ny toizany hoe anao an'le carnet satria efa memafy zany le aretina ary le vaoaka nge matsapatena mihitsy monsieur le député hoe tokony hipoka fa saingy manontany tena izy hoe raha hipoka izay mba mahazo indray ve farafaratsiny an'ilay tosika efamena tsy misy manirinina izay tosika efamena aloha fa farafaratsiny mba misitraka an'izany ireo le tena azo atao hoe farany sahirana amin'ny fivelomana fa tsy ianao anaty kabary zany na indray-mbava azy na indray-mbava azy tsy valam-parana moa ny fotoana satria mbola maro eo namana any hevitra vao manomboka ny herinandro koa dia engany Andriamanitra izy manakarepasoavana no hitantana foana ny fiainantsika izy no angatana hivimbona ny atao hoe zany fahasalamana sy loza mahazo ny firenentsika zany ankairezana ianareo ray aman-dren'ny mpianatra satria dia miasa saina mafy mihitsy mitaintaindava mihitsy ho alefa mianatra le mpianatra atahorana amin'ny aretina tsy ho alefa mianatra le mpianatra fa ho tenen'ny mpitondra fanjakana hoe no akora par internet nanoatran'izany ny jiramaza tsy hitanao zay ambotro manjaka zany monsieur le député ndra iandro tontolo sy ndra ialina tontolo tapaka foana ny jiro tsisy ny ninona mandeha amin'ny zeloniny koa izay no ametrana ny veloma mandrapitafa amintsika rehetra
mankasitraka ny hainao atramin'ny farany a omeko ny député nambanivohitra député Rodin ny fitenenana. Saotra Erika, tena mafonja daholo ny entinareo sy maître honorable maître Iantra teo fa ho raisiko tokoa ny fitenenana fa isika na inona miatra dia na inona mitranga dia tsy maintsy miteny. Zay aloha no tiako tenenina. Tsy maintsy miteny tsika. Ataonao ahoana no iaino na ilaza ny kakanga tsy manohatra resahany ty zay zavatra tsy miaina any amin'ny fiainana. Zay tsy mbola hiteny tsy ataoko alainona koa ilay teny. Nataon'ilay président lanim-bahoaka satria tsisy zavatra niainana ho an'ilay vahoaka ilay izy a dia zay mahatonga ako hiteny hoe aloha mba ny amin'ny farany vao hiteny ny kabariny handray an'izay zavatra azoko raisina amin'ny kabarina ilay filoham-pirenena maham-bahoaka. Fa ny tiako tenenina fotsiny hoe tena manao restation le fitondrana na gouvernemanta na nina restation zany no atao eto. Ny tiako restation dia izao. Raha tadiditsika tary amin'ny voalohany tary miresaka fanafody amidy any amoron-dalana, amidy any anaty tambazotra, zay ny resahana. Dia nientin'ilay ministra tamin'ny voalohany a izy zao nandeha nanao visite izy atsaiko na sitatay nandehana na sitatay izy dia nilazainy fa hoe be dia be no mivarotra fanafody any ambony. Tsy izao an'ilay mato ministra ho anareo membre ny gouvernemanta ho an'ny filoham-pirenena, tsy izao voandroanina tamin'ny herinandro ity na tamin'ny aretany ity no nisy zany fivarotana fanafody araka ny teneny maître Iantra teo. Fa ny mahagaga anay dia hoe lasa ny tany saina saikotsy zafy raleko sisy ry zanona ry berina deto ka draina natonona misy ianara fireto ny tratra raha mato ministre communication nanao an'izay tamin'ny herinandro. Dia maninona ny tononona ohatran'izany le izy fa maninona raha hoe azo daholo mpanao mpivarotra fanafody amin'ny tsy ara-dalàna zay mamototra vahoaka. Fa laraina fa io zany ny olana fa le fanafody misy eto fa lany rangaha ty a tsy le oreto tsy io fotsiny fanafody mety eto Madagasikara. Fa raha ohatra aloha raha ohatra ka misy fianakaviako na marary ka ianao tsy aninona fitondrana tsisy ninina ataonao any le fanafody le devis tsy manambola ianareo dia le olona tompon'le inona anakany le mpanafatra tsy ampy voadevizy esana dia tsy maintsy miady amin'ny zava-misy dia inona no ataonao eto hiaritra an'le hoe lasany amoron-dalàna daholo mpanao raha misy marary ny olona teneniko eto zany fa na ny aninona na ny vonjainy ainy io na ohatra ino na vidiny io na vidiny ino ka ahitany aho vidiny io ka nareo tsy misy ninina any aminareo ny teny le filoham-pirenena misy zany ve tokony ho tenenina ngainy analakely dia ndriko paracétamol no ataonao be dia be paracétamol any amin'ny CSB2 hodry fanafody zavatra zay ny teniko hoe tsy teny ty nyresaka président kabarina rehefa to filoha-mamboaka aloha rehefa avy eo fa iresaka fotsiny zavatra misy fotsiny zay natao hoe le restation an'le gouvernemanta misy tsany ministre ny communication zany moa dia enjana be mihitsy raha restation dia nyraisina rehetrarehetra zay miteny dia restation dia voaraiky io le filoham-pirenena restation satria zay nampianaran'le ministra dia hoe zay zany zava-misy dia lasa eny amoron-dalàna daholo ny tambazotra no mividy fanafody ka ianareo tsy manana tsisika ry Alibaba to tsy hitatsony nalehany reny nantenany fa reny mpamatsy any Afrika fa misy zavatra tsy miady teto matoa tsy hitatsony Alibaba ndre mandeha ihany dia samy ten'Andriamanitra vita teo ny tantara dia veloma ozy satria eny nitatitra fa tsy nandeha amin'izay loany ka tamin'ny heritaona ve rangaha firy ny anina nafarana nateriny reny teto hatramin'ny amin'ny fitaovana ho an'ny mpitsabo ny rehetrarehetra zavatra ilaina rehetra firy ny ray tao aéroplanina dia ty taony ty vao tsisy heritaona akory nanaovana dia tsisy fa tsy maintsy hanafatra 2000 indray hanafatra oxygène ohatran'ny mampimela izy dia manorak'izay keo dia mbola teneniko eniko manaiky ny fanakina manaiky ny kina mahazo nareo ary mba mahavitra ny aingana dia aingana
ohatra zany ministère mbola miteny ministère communication ihany nety mety raha hianatra teto lay izy nitaizy fa lasa korazana tamin'ny fatiny tamina nalasana ny pira ndrina mamonjy tamin'ny sabotsy sa tamin'ny zoma iny de gaga ianao zay zany vo ietsika le ministre ny communication fa anao andro fiarahana miory tamin'ny andro nafatesana raha nytombotra tsy nandeha taniko tsy nomenao na maroboninahitra anankiray ra mifanaonareo fa matiny io la voalanjaina nyreny de tamin'ny sabotsy nanjarinana programme manokana hoe lady angamby izay de hoe fotoana ho an'ny tompola ndrina raha mamonjy ohatra zay keo nyteneniko teto zany no nyteny an'ity tamin'ny ministre ny élevage de mbola tenenina ihany eo anatin'le télé fa le mandripaka ny aretinomby a entina koa zany tsy varotan'ny olona manodidina Antananarivo varotromby toa de hoe tsy nahatranytsirobany de tsy azo any rehefa tsy azo any nefa tenenina fa tsy azo any de hoavindray ioko de tamin'ny herinandro nyteny le ministre ny élevage fa hoe efa andalam-piadina andre mato ministre teneniko aminao fa nanindriky ny taon'ny président Ravalomanana ianao nytao niasa tao tamin'ny ministère io fa tsy ministre ianao tamin'izany nafantatra n'izany zavatra any inona ny asan'ny omavety amin'ny resaka vaccine zany ny ady taon'ny président Ravalomanana nandeha farany vétérinaire be deaibe nianatra sy pharmacie tany États-Unis fa natao ohatra ianareo tamin'ny fanokana-panjakana de nilozana l'izy le omavety lasa mipetrapotsy le laboratoire fa aloha nanompo karana satria ny karana ny nanampy amin'ny famatsiana nreo fanafody rehetrarehetra reo manafatra fa najanona le zavatra nahasoa amin'ny firenena najanona le tompona andraika le nianatra développé ny omavety eo ministère amin'ny area Ambandrinomby amin'ny fanaovana vaccine fa tsisy aretina zany teto fa tafiditra tao anatiny le fitondrany reto anao de lasa nanaraka an'le ajanony le vita le mpianatra malagasy nianatra an'io area Ambandrinomby fa aloha manafatra ho an'ny karana de karana ny karana mamokatra ny karana mamatsy vola ny zavatra atao rehetrarehetra de aloha manafatra an'io de io izy io asany daholo ny vaccine rehetrarehetra fanafodina amin'ny resaka masomboly hatramin'ny ronono raha nahazo daholo tamin'ny 2009 izy nanazava mihitsy le ministre tamin'ny 2009 efa tsisy tsony aretin'io satria niasa ny omavety vaccine zany vita teto toerana io miaraka amin'ny traikefa avy any velany nanaovana azy teny Ampandrinomby tadidiko tsara zay fa zay le zavatra iainana tany sainy namako teo ny resaka hatramin'ny filoham-pirenena mbola niteny ihany le zéro coupure renrenesy to zéro coupure ho an'ny CTC Antananarivo mba fantatry nareo rehetrarehetra mitondra ave atao kape mantsina fa tsy reo amin'ny hôpital lazainareo ihany marary sy mitsaby tena fa any an-trano any feno any ka rehefa ataony délestage asiana délestage zany raha Antananarivo raha Madagasikara mbomoka nandrekaleka fazy atao hoe CTC nananina CTC nananina atao zéro coupure ka mampitandrina anao ndre matao ministre tompona raika sam'izany fa ataoko mahitinareo zay ny natao le filoham-pirenena fa hatramin'izay inona ny natao nitapahana re tamin'ny sabotsy ary izy adino fa ny olona mitsabo tena any tanàna any ny tena be deaibe
tena be dia be any mahatonga hiteny an'izany a any olona mitady oxygène ameloma-tena ny an-tanàna any tokantranony any fa ianareo ty nanangana indray nahita gène atao aio mbola lehibe izy ohatrany tena zasa irana ny zavatra ty e mitany izy ako hatramindraroa any amin'ny anjary hôtel la manao an'le izy ve inona ny tena dikan'le izy e niofana hôtely niofana chambre anankiray ohatrinona zany amin'ny hitsabon'ny olona andehana iza gasy andeha hoany amonjy ny hôtely any hôtely fitsaboana andehana lazainareo io any olona nasinareo mitsabo tena dia any mipetraka dia hoe nareo ihany mandoa azy dia ny filoham-pirenena omaly izy ny gasy azaka zay fa hitako hoe natao fa ny any teneniko eto hoe rehefa ohatra ka nalainao ihany re dia manao araka ny teny metra ianatra teo zoan'ny filoham-pirenena ny maka ny trano inona ny problème ny tsy aloha hoe tsy nieritreritra zany hôtely zany satria efa nytenena tsy mianatra mpianatra tsy mianatra université tsy mianatra ny rehetrarehetra manina reny ohatrany hoe école normale alefasy mody daholo zareo andeha ody dia ampiasainy aloha trampanjakana rehetra ampiatrana nindanangany etsepefilony LTC io bâtiment be dia be bureau be dia be rehetrarehetra io atao hôpitaly daholo aloha ka anao itsyanintsy inona le iziko ministère anao inona le ministère iasanao inona ao raha misy azo alaina alefasy le mpianaka efa tsy anatra dia tsisy fianarana nareo tsy anampy a alefasy le olona ody a omeo fanampiana le olona mody dia ampiasoana atao hôpitaly aloha reny fa tsy hôpitaly hôtely zany nga izy ty misy quarantaine avy any amin'ny ampidirinareo tsaka sabotsy sy ny zoma eto avy any andafy reny misy quarantaine alefanareo lazaina tsy misy isony avy any velona ny andafy tsy mandefa fa ianao mizesta mitady tsy fantalo izy dia ampidirina sabotsy tsenana sabotsy amin'ny tenana sabotsy a tsy misokatra sotry maro nyvoaka malagasy nahita teny sotry mba nijery ny zava-misy niteneny zareo tato amin'ny commune milaza fa horarana fanafody ny tsena zay nandrarana nasorana hoe tsy hivarotana ny andro sabotsy tao araka ny conseil des ministres fa maninona tsy ny alina manontolo nanondraka fanafody erana taninarivo anareo ataovy amin'ny alina couvre-feu io tofiry daholo inondray manty hisotry ihany fa lalana miditra ny sotry tsy misy andehana fa vahoaka atao sotry manafatonga ny anany namana faniry makany atao madinika ray manontolo makany apefilo feno vahoaka zay ny zavatra misy ka eto a dia miteny diditra amresaka président président teo a raha tamin'ny andro président valomanana ataovy angely izy dia tsapao tsy hitanao zany ary fantany nanaovany vahoaka malagasy io tsy miambo e tsy miambo an'izany zay fa eto verana zandary dia ay avy namana faniry dia ampitahorina kalaky anaty katsaka le vahoaka ny efa misy barrière sanitaire zany mipetraka dia enjehana daholo le vahoaka anaty katsaka dia eto dia efa milaza zay eto rehefa tapahanareo ny RN dia tapao daholo miala makasavina indrina rehetrarehetra izasina mety mandeha satria mbola tonga eny ary reo olonao tsy ho azonao fa tsy maintsy hita anao lalapoza anaty katsaka any reo andehanany amoahana amin'izay na fianakaviana ivarotanitana ty-Antananarivo ay anisy tomobile ho alefanao hoe ny mpanangom-bokatra any dia izy le vokatra le olona ray eny tsy mahafeny tomobile maromaro io nanaraka ny entany ety Anosy be nytiako tenena fotsiny tao anatin'le resaka raha Aprily eo mampivotorona le resaka aloha lazaina aminao mba nanantena zavatra zay nanantena zavatra ny vahoaka ina ny fanampiana tsy nitenenao le vaksina ohatra ny ty ary nganao ny teny
araky ny namany teny namany erika atao fasana ny namay anareo nakaiza tosika ho an'le vahoaka le vola atao mbola tsy lany araky ny resahana vao tamin'ny herinany mbola be dia be le vola na ameo an'le vahoaka reo ajanony aloha fananganana kianja manara-penitra tsy anintsy any tsy ho vitsy zany fokotany tsy ahofa kianja manara-penitra zany mboly pokotany fa amizesy tamin'izany ajanony aloha meo an'le vahoaka le vola aloha atero sambaravarana fa vitanareo ihany le changement dia nataon'ny statistique mifantatra zany ameo le vahoaka aloha rehefa idinareo ihany ny trano miotosika le mpampianatra jereo mandany ery amin'ny lycée française mahazo vola mahazo fanampiana daholo ny mpianatra rehetrarehetra nefa misy gasy eo mianatra be dia be dia mahoana reto gasy rehetra zany zay ny teneniko anareo hoe le gasy mifanakaiky vototrano aminy a sady tsy mikaliny tsy misotro ranony tsy maninona dia nefa olona samy mitovy zay zany ny any aneto fa le fitondrana pitaketra fotsiny dia mahazo vola avy any ivelany dia nakaiza dao ny fanampiana avy any ivelany voaviana ny ratification nataotao farany isamborambola anaovana ny ty corona ty le mpiasam-panjaka le mpiasa rehetra privé lazainao atsasaka ameo vola reo mba omeo ny azy reo tompona transporteur bahananareo reo meo azy ny azy reo tanytsara rehetrarehetra savony raha tsy azonareo tsy tonga any aminy savony na dimanjato mba ame fanjakana savony na dimanjato tsy tonga any ambanivohitra tsy tonga any amin'ny vahoaka na eto Antananarivo na ambanivohitra zarainareo mialatsiny a efa hitrany namana faniry fa dia nitikambara marary ny fony ianao an'le izy mbo ianao an'izany kabarina folo mambahoaka izany javadozany resa ngay nieritreretra zany ka alonga meko conseil ny fitenenana fa raha nitikambara marary a tena marary fony vahoaka mianao an'le izy hoe dia ino ty lazay ny tirangaty e soratsika menakavy ny aino ny Madagasikara voafidy tao arivo mamora koto manjato rodainy niaraka tamintsika teo ao anatin'izay faneho-kevitra izay deputena ambanivohitra zay no ahafantarany be sy ny maro azy ary lay etaeta ny vahoaka ny ambany ravikazo any mihitsy no resahany amintsika ampahafantariny amintsika satria fitenin'ny depute Roday Mandrakarivany hoe maintso ny anana sy ny angivy ny kibon'ny vahoaka malagasy amin'ny akabeany araka ny fahitana misy any ambanivohitra ary mandriandrirana tsy akoatra ny insécurité na tsy fandriampahalemana dia ity covid-19 ity raha ny eto andrenivohitra raha moa zany mbola akikaroka ny oxygène concentrateur d'oxygène ny bouteille d'oxygène mba manahoana ny any ambanivohitra any fanontaniana mipetraka amin'ny rehetrarehetra izany fa dia miarabantsika rehetrarehetra indray zany tenako amin'izao maraina izao hiditra amin'ity atoandro ity moa zany amin'ity latsinainy fa 7 ny volana aprily 2024 ity ho antsika eto aterina sy any ampita an-dranomasina any manaraka ny Miara Manonja ary dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ireo nindao sy ny fahafatesana tamin'ity covid-19 ity député Rodain satria maro no lavo zany amin'izao ary avy atrantsika dia tena hiditra amin'ilay kabary omaly satria ny zava-misy omaly député Rodain zany dia discours mea-culpa na kabary fiekena fahadisoana fiekena ny zava-misy tsy nety ny fitondram-panjakana zany zay zany no tonga dia hilazantsika any kabary zay nataon'Andriamatoa Ihany Rajoelina omaly zany tao anatin'iny fiaonana tamin'ny vahoaka malagasy fiaonana zay azo lazaina hoe raha ny efa mahazatra dia raha mivaly dia mivaly sasany amin'ny sasany dia amin'ny 7 latsaka fahatelo na amin'ny 7 latsaka fefany efa zatra amin'izany ny vahoaka malagasy zay entina hitsarana mpitondra fanjakana iray ny fahamarinan'ny fotoana sy ny fanajana ny vahoaka zay miandry anao eo ampotitra ny fahitalavitra sy eo ampotitra ny radio satria ngezabe zany hoe filoham-pirenena misady rese ho an'ny vahoaka malagasy izany fa iverenantsika le resaka teo ny hoe discours zay nresahantsika le izy ny hoe mea-culpa na fekena raha nambarany filoham-pirenena amin'ireo zavatra marobe zay no resahany
dia azo lazaina zany fa dia misy izay miakolpa zay ty hoe tena tsy fahombiazana tena fekena zany a am'izay hoe reto marina misy fahadisoana reto marina misy zavatra marobe zay tsy mety ary iny kabarina ataon'Andriamantoa filohan'ny repoblika omaly iny no nany ekeny ny fitondram-panjakana zay tariany an'izay zavatra maro zay hitanisa zavatra vitsivitsika ao anatin'izany discours na miakolpa izany dia nambarany aminy hoe ny tsy fisina fanafody zay lazaina fa maimaim-poana amin'ny akabeany eny anivo ny sehatra ny fitsaboana amin'ity covid-19 ity ambarantsika ihany raha forma légère zany na tranga maivana dia ny CSB 2 no atonona mahakasika izay raha forma modéré na tranga antonontono zany manomboka sepotra lay marary dia ny CTC no atonona ao anatin'izay ary raha forma grave zany hoe tranga efa mafy dia ny hôpitaly manara-penitra sy hôpitaly mpanjakana no atonona ao anatin'izay dia betsaka no nitaraina atao anatin'ireny rehetrarehetra reny ny aminy hoe tena tsy mamaim-poana araka ny tokony izy angely izy ary tsy vitany hoe tsy mamaim-poana satria nisy maromiara any ny teny hoe zay dia nividy fanafody zay dia nikarika fanafody ary tsy nahita fanafody tany amin'ireny hôpitaly samihafa reny zay dia misy ihany koa ny aminy hoe lay fanafody mihitsy no tsy misy ao anatin'ilay hôpitaly fitsaboana dia omaly ny teniny filoham-pirenena zany ny aminy hoe nambarany fa ny varomaizina no mahatonga an'izany eo amin'izay sehatra ny fanafody eny anivon'ny hôpitaly zay hitsaboana ny covid-19 zany ary nitsindry moa ny aminy hoe maimaim-poana avokoa ny fitsaboana zany zay zava-dehibe zay satria mila tsapatsika zay lafin-javatra zay isan'andro san'andro mbola mizingizina amin'izay ny fitondram-panjakana noho izany isika vaoka ihany koa dia tokony hitaky amin'izay ho an'ireo zay tsy salama ary tokony hitaky an'izay fanafody sy fitsaboana zay manaraka ny tokony ho izay ao anatin'ity covid-19 ity zany taky izay ihany koa ny lovenox zay nresahan'ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro moa dia hoe ampy ho ana 6500 traitement zany lovenox zany omaly izy dia 4500 no nambarany tao anatin'ilay lahateniny zany ary dia niteny izy fa dia tokony ho ampy zany lovenox zany ary tsy tokony isy an'izany hoe tsy isy an'izany lovenox zany teto anefa dia nyrehetra dia samy teny efa andro maromaro zay ny aminy hoe tsy misy lovenox eny amin'ny tsena rehetra eny tsy eny amin'ny sehatra rehetra eny fa dia antsoava atao any amin'ny tambajotra sosialy ny atao sy amin'ireo totsofina ara-telefona sy message ny hoe aiza no ahitana lovenox satria fatatsika ny lovenox dia anticoagulant zany zay ilaina betsaka mihitsy amin'ity fitsaboana ny covid-19 ity amin'izay mety ho ra mandry izay ka nambarany zany ny aminy hoe dia misy an'izay lovenox zay ary handraisana fepetra ho izy ho an'ireo mini manafina izany na manao an'izany ny amin'ny tsy tokony izy efa nitabatabainy rehetra izany ny aminy hoe jerevo fa tsy normal ty lovenox ty zay moa ny hevitry ny fitondram-panjakana dia ho raisitsika amin'izay tenin'izay ho tazomitsika amin'izay tenin'izay ny fitondram-panjakana hoe misy tokoa ve zay lovenox zay tena ampy tokoa ve zay lovenox zay takina ao anatin'izao fitsaboana izao eo ihany koa ny fanazavany rehetra zay nandalo fitiliana ny aminy hoe dia misy no makatambony ao anatin'izany lafin'ny fitiliana zany indrindra lay attestation zany zay ilainy mpiasa ho any amin'ny toeram-piasana samihafa ihany hoe vita lay fitiliana ary dia hoentina lay taratasy mba ampiseho ho amin'ireo mpampiasa zany ny aminy hoe efa tsy misy an'izay aretina zay ka afaka miasa somatsara efa nitaraina ny maro zany amin'ny akabeany fa dia ny aika izy omaly tamin'izay hoe misy tokoa zany ary any anoany amin'ny misy mahakatra any amin'ny 50 000 ariary any zay lafin-javatra iny efa dia tokony ho maimaim-poana avokoa zany fitiliana zany mbola raisitsika ao anatin'ilay hoe discours miakolpaly izy dia hoe iroso amin'ny fametrahana an'izay doliansa kovmata zay ny eo anivon'ny présidence zany hoe zay zany ny fitondram-panjakana voanahaka andraikitra sérieux kokoa angamba ho isika satria raha ny plaidorie natao raha ny témoignage natao raha ny ampamoaka nataon'ny olo-pirenena sy ireo victime dia tany any tambajotra sosialy dia reny angamba mety navesatra ho an'ny fitondram-panjakana zay natonga le discours miakolpa dia nanangana izy an'ilay page nanangana izy an'ilay andraikitra ihany koa eo anivon'izany présidence zany dia ny doliansa kovmata zany
mbola raisitsika eo anatin'le discours na miakolopa ihany koa ny amin'ny hoe maro ny lesona azy tsoana ary tsika dia efa miteny fa betsaka ireo olona mitotototo mitady concentrateur d'oxygène na mitady bouteille d'oxygène misy mihitsy no mividy amin'izay vidiny zany hoe zakany ireo mpitsabo satria rehefa teo velona moa rehefa miazakazaka amina aina tahaka izao dia misy zay fikaroana ny concentrateur d'oxygène izay portable sy eo ihany koa ilay bouteille d'oxygène amin'izay zaka ny fahefany vidiny vaoaka malagasy fa zao zany dia nanafatra indray ny fitondram-panjakana amin'le hoe tsy ampy tokoa zany fa dia anampy 2000 concentrateur d'oxygène sy 2000 bouteille d'oxygène mbola miakolopa zany ao anatin'izao situation zao zany fiekena amin'le hoe tsy ampy na dia niteny aza ny fanjakana ny amin'le hoe valonjato tsika efa niteny teto hoe tsy possible zany dia zao izy amin'izao fotoana zao fatatsika ny statistika izay izy filoham-pirenena ihany no nresaka no maliny amin'ny hoe 900 isan'andro no novoaka amin'ity aretina ity zany zany hoe tena miakatra be ao amin'izay 900 izay dia maro ireo tena mikaroka fitsabona eny anivon'ny CTC ary ny fananganana ny CTC na ny tetsy zany hoe nanampiana CTC Ivato ny village voara ny CTC Mahamasina sy ny CTC zay nampina amin'izao fotoana izao ny akoron-drano sy any Somandrakizay ary mbola nanampiana amin'reto hoe hôtel médicalisé sy nametrahana mpitsabo sy fanafody karazany reto dia anaporofotsika fa miamafy ty aretina ity zany hoe tsy vita n'ilay adevitra moramora itsony zany amin'izay fotoana izay araky ny fahafantarantsika azy ny amin'ny hoe mbola azo ireriana na azo anaovana oeraoery ty zavatra ty dia nanaitra an'izany rehetra ary zay ny antony tonga le hoe lasa miakolopaly izy satria efa ny fanjakana mihitsy no miteny amin'izao fotoana zao fa nampitombona ireo fitovanareo mbola ao anatin'izay discours-na miakolopa zay ihany resahantsika ny amin'ny hoe mila pina le olombelona zay miandraikitra n'ity io moa tsy ho tany saintsika ntsony le hoe misy efa mitsokan-darana ane reo mpiasa fahasalamany ary misy mitantara ny zava-misy misy ireo dokotera milaza ny zava-misy fa zany rehetra zany no miseho dia vokatry ny lay tsy fahampiana aloha tantsoro kara-pitaovana lay epi sy ireo fitaovana ampiasainy reo mpiasa ny fahasalamana fa eo ihany koa zay resahantsika mandrakarivany hoe inona mahatonga an'izay dia lay olana eo amin'ilay formation hiatrehana n'ity Covid-19 ity sy lay tombotsoa tokony hosotrahany reo mpiasa ny fahasalamana ary nambarany teo amin'ny interny zany zavatra zany hoe zao ny zavatra mahazo anay misy moa le 2 ora andrasantsika ny toy an'izany 2 ora zany ary dia ao anatin'izay ihany koa lay discours miakolopa omalina toy ny fitondram-panjakana dia hoe takina ny any amin'ny ambaratongana andraikitra samihafa ny fahaiza manao ny matyanina sy ny fandraisana andraikitra dia ny resahany raha jirama alohan'ny amaranantsika zay mety fandarina zany satria mbola ho avy eo ny député Fidèle Larazarapera fa resahantsika kely ihany fotsiny dia zavatra ty ny amin'ny hoe tena nanizingizina teo anivon'ny orinasa jirama zany ny filoham-pirenena ny amin'ny hoe nisy ny ainana fo ivokatry ny tandrevaka sy ny tsy fandraisana andraikitry ny tompon'andraikitra zany efa nitabatabainy rehetra zany fa saingy mbola nisy niaro any moa amin'le pisolelaka sy le fanatika ny amin'ny hoe atsy normal zany fa na izy filoham-pirenena ary dia ny haiko nisy tokoa zany ny teo anivon'ny jirama dia nialatsiny ny am'fisiny zay trangandravatra zany ary nametraka n'le plan zero coupure teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika tamin'ny alala ny filoham-pirenena fa eo ihany mba hanaovantsika fanamariana marina fa mametraka nareo amin'le zero coupure eo anivon'izay fitantanana ny jirama zay fa apetrao ihany aloha ho an'ny mpanohana ny fitondram-panjakana ho an'ireo tompon'andraikitra anatin'ny fitondram-panjakana hatrany amin'ireo institution faratapony zany hatrany amin'ny larina voalohany amin'ny hoe aoka aloha le zéro oeraoera aoka aloha le zéro dedaka aoka aloha le zéro fampiasonana aoka le zéro lainga alohan'le zéro coupure satria ndraindray rehefa midona ny poto etronyzao le situation zay ianareo vao manaiky ao anatin'izay lafinjavatra zay dia mbola nanao miakolopa zany omaly zay fanazavana netony filoham-pirenena zay ary zay ny tenentsika ny hoe mila miaino mila mamatatra tsara isika ny amin'ny lafinjavatra rehetra zay resahana tahaka ny reny mba tsy avela andalo fotsiny fa misy dikany ary tsongaitsika ao anatin'izany ty teny nambarany filoham-pirenena ity ny amin'ny hoe misady rese amin'ireo tompon'andraikitra rehetra izy
anoany amin'ny 18 minute ny kabary ny tanoany no misy an'izay afaka inotsika ny amin'ny youtube sy any amin'ireo page facebook samihafa moa zany ny amin'le hoe ny tsy fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra dia mitera-doza ary miatra amanaina mihitsy aza resaka jirama ny resahany mahakasika izay marina fa efa nanao erera le jirama tamin'ny facture tamina resaka tsy fahaiza mitatana ao anatin'izany orinasa zany fa ity teny nambaran'Andriamatao filoham-pirenena ity ny amin'ny filazany ny amin'ny hoe ny tsy fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra dia mitera-doza ary miantra manaina mihitsy aza tsy zany eny tsy ny jirama rery ny azo resahana amin'izany Andriamatao filoha fa na ianareo anatin'ny fitondram-panjakana mihitsy amin'ny akabeany no tokony iaina amin'ity teny ity raha nandray andraikitra ianareo raha ny iaino anareo ary raha tsy nametraka ny taty-panohatra ho 6% sy imbécile sy izay mety nanatevatavanareo amin'ny mpanohatra dia tsy ohatran'izao ny situation misy a Madagasikara izao nareo miverina miadevitra vaksiny ary mbola anatin'ny adevitra ny comité scientifique ho ianareo zay hevitra avy aty amin'ny fanoherina amin'ny akabeany zany ka zany lafin-javatra no tiana ifampiresana ihany amin'le hoe any aminareo fitondram-panjakana mihitsy mpanatanteraka ity resaka ndesahanareo ity zay tsara ihany mba mandray amin'izay amin'ny akabeany zany ka ity moa tsy de hoe ifamezatra iny fa mifametsiny sika satria ao anatin'izao situation tsisy mesure d'accompagnement zao sakafo sy fanampiana ny tadiavin'ny olona fasana ny tonga de mba mampalahelo any zany tsangandravatra rehetra izany ary mahatonga lay adevitra rehetra hoe tsisy nininina azo antenaina amin'izao fitondram-panjakana izao zay maro de maro no zavatra mbola tiatsika ho resana fa ao anatin'ny fandaminana samy hafa moa tsika amin'izao fotoana izao mbola andray fitenenana ihany koa ny namatsika député Fidèle Lazarapiera ary dia ametrahako ny fitafana amintsika indray ho amin'ny andro manaraka tompolasy tompovavy dia omena ny député Fidèle Lazarapiera indray ny fitenenana ya makasitraka ny namana nanome ny fitenenana ary anjarako moa zany no mamarana ny fandarana amin'ity maraina ity eto mpanomboana ny fandarana dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviany ireo namony ainy vokatry ny valanaretina covid-19 zay ray ary faharoa dia misy koa ireo namony ainy ao anatin'izao vanim-potoana azo lazaina fa mavesatra amintsika malagasy izao misy ireo mbola eo andalam-pitsaboana ihany koa zay tratran'izany valanaretina zany dia mirary fahasalamana aingana sy fahasalamana tanteraka ho anareo rehetra ary engany mba herendoza ao anatin'izany aretina zany ka ho sitrana soamatsara ho tahiny tomponareo rehetra maly dia valalanina mihitsy ny saiko maly maraina satria tohina tanteraka raha narefa ny namana akaiky teo amin'ny tontolo ny mozika satria teo amin'ny tiasako teo amin'ny sehatry ny serasera ty dia tsy teto amin'ny aino manjery any no nitondrako ny traikefa tamin'izany asana serasera izany fa nateo amin'ny tontolo ny zavakanto ihany koa aza dia isan'ny nanampy mpanakanto maro ary niarany asa tamina trano mpamokatra nyreny vokatra ataon'ny mpanakanto reny dia ny studio marsa nandritra ny taona maro tao anatin'izay dia maro ireo mpanakanto mifanerasera tamiko sy niarany asa tamiko ary iray amin'ireny ibivy tao amin'ny tarika tsy very nafataratsika azy fa ny tena niarahana iny asa dia tao amin'io studio mars io maro be tsy tambo isaina ny fiarah-miasana tao anatin'izany ary mifampitondra ohatry ny pirahalahy mihitsy maro be eo amin'ny mpanakanto izay nandalo tao taitra ary tena vahoatra mihitsy ny lelako maly maraina zay ary tena kivy tanteraka satria dia tena hoe tsy tao anatin'ny saiko ary tsy nandalovan'ny saiko ray minitra akory ny vaovao nampahafantarina anahy vao maraina satria vao maraina mbola teo ambony fandriana mihitsy no latsaka ny telefona za tsy mbola tsy nahita Facebook
fa tonga dia telefôna no milatsaka amiko hoe lasa bivy. Réflexako voalohany tonga dia hoe covid aveo aho. Dia tsy covid fa ray volana lasa teo zay izy mbola niakatra taty Antananarivo ny Tsabotena ary nisy fandidinana atao azy mihitsy aza. Dia rehefa nampahafantarina hoe saika andeha hivavaka maraina izy no nihetsika tampoka le aretin'ny fony zany zay efa nahazo azy. Io moa ho an'izay malala ny bivy niaraka niasa taminy teo amin'izay tontolony zavakanto zay tao amin'ny studio Mars dia tsy alana paracetamol zay eo akaikin'ilay tabla eo zany. Fa rehefa mihetsika zany io tosi-drano io tonga dia karepono ohatran'ny mihinana bonbon reny mihinana paracetamol. Dia hoe tena mbola andeha hivavaka maraina izy no tratran'io zavatra io. Androany omaly maraina. Dia izay no niteraka an'ilay fahafatesana zany. Tena mihodina ny tany aman-danitra ozy ny fitentsika izay ary dia tena kivy aho. Ireo namana zay ny fampiantso telefônina moa zany dia ranomaso be. Mitamberina ao an-tsainao daholo ny zavatra rehetrarehetra ny raha natao anatin'izany. Fa raha misy ny atao hoe nanampy ny mpanakanto malagasy indrindra fa ny avy any amin'ny faritany dia nitondra ny anjara birikiny tamin'izany bivy. Maro be ny artista natany amin'ny faritany na teto Antananarivo no nandalo ny studio Mars ary dia niara-niasa tamin'ny bivy. Ary nanampitrotraka tena hitako hoe niteraka an'izay avizana an'izay azy atao anatin'ny tontolon'ny mozika io. Bivy tsy miditra amin'ny studio Mars alohany amin'ny folo zany. Izy manome fotoananao hoe tongava amin'ny valsasany amin'ny sivy ohatr'izany. Fa bivy amin'ny folo mahery vao tonga avy any. Satria matory maraina izy zany, ny antony miasa alina be izy manao an'io mixage io rehefa tonga le filina andeha ao. Dia menimena daholo tonga bivy tena tara makatsy makare dia eka bivy anie tamin'ny 12 tamin'ny ray vao niala teo. Dia normal be izy raha ohatra ka taraiky be vao tonga maraina. Ho an'izay niara-niasa taminazy nialina teo zany mahafantatra an'izay tonga maraina amin'ny folofolo iny dia mba miteny an'izay zavatra zay. Fa tena hoe nanao an'izay tratry ny heriny izy zany nanampiana ary namoahana mpanakanto maro. Tsy hanonona anarana mpanakanto eo tao satria sao dia misy ho adiniko. Fa dia aloha dia tononiko hoe maro. Ary tsy vita ny tao amin'ny studio fotsiny hany. Fa niezaka namorona karazana sehatra anankiray ivondronana mpanakanto izy dia natao hoe génération Mars. Ny rahanay nanangana zany tamin'izany fotoana zany. Niaraka tamin'ny Cyrus Parfait, Fataka. Nisy an'i Claude, manadahany Momona, Mpihira. Reny tao anatin'izany ketrika andao tsika hanao an'ity génération Mars ity. Hamondronatsika artista maro ato dia afahana manao zavatra. Dia nisy fotoana ary nanao fampisehoana mihitsy tao Antsamanitra tamin'izany hoe génération Mars zany natsangana. Dia avy eo i génération Mars io namoaka album mihitsy. Nanao coupé décalé sy ny tariny reny. Be be zany le projet natao tamin'izany fotoana zany entina anosehana an'ilay mpanakanto daholo zany rehetrarehetra zany. Hitako hoe be ny vitany tamin'ny mpanakanto ary rariny sy hitsiny. Raha omena ny ataoko hoe maro-boninahitra sahaza azy zany bivy zany teo amin'izay sehatry ny mozika izay. Za tsy miteny hoe inona le omena azy fa ny fantako raha honnête tsika. Raha honnête ho atsika dia tokony hahazo an'izany. Io ministry ny kolotsaina io matadidy. Fa tamin'ny androny nanaovanay an'ireny fandarana nanao fitenenana ireny tao amin'ny Free FM tamin'izany fotoana zany. Efa nisy fotoana eo anao fitenenana io miainga avy tao amin'ny studio Mars. Avy eo zay miainga manao anazy.
tantara daholo zany tamin'ny fisiany bivy hoe andao ho any amin'ny studio marsa ho amin'ny bivy dia eo amin'ny bivy dia me fotsiny moa izy amin'ny studio aiza nareo anao anazy eto zahay anao anazy ao dia le faso ary zany hoe niara-niasa tamin'olona maro bivy zany teo amin'ny sehitry ny mozika ny teny amin'ny sehitry ny fampisehoana ary sehatra maro nefa niakarany bivy enina dia trany ampitan-dranomasina azy manampy ny mpanakanto mitendry ataony daholo zany tantara zany zavatra teneniko zany ary tantara tsy azo adinoana teo amin'ny atao hoe fiseraserana teto amin'ity Madagasikara ty ary nifandraisana tamin'ny mpanakanto nietsika tsehatra faraparany niarahana tamin'ny bivy zany raha ho anahy manokana sy ny ekipa ny azeda dia ny festival le de baobab zay natao tany Morondava zay mbola ny fampiresana tamin'ny bivy hoe bivy ohatry ny ahoana ny afahantsika manao conception fa hanao karazana festival ny an-tanàna amin'le za moa manana ila zanako Morondava mena be dia hoy izy hoe aleo le aty amin'ny sehitry ny mozika no raisiko an-tanana fa namana ny arakarakara tamin'izany nandray koa ny tany amin'ny sehitry ny fanatanjahantena dia le festival ale de baobab zany sady nisy fanatanjahantena no nisy mozika nampiarahana tao dia ny anjarako tamin'izay fotoan'izay ny tatia mozika sy ny resaka hazakazaka satria misy hazakazaka zany natao tamin'izay fotoana fa misy basket tao anatiny nisy foot tao anatin'izany beach soccer zany natao tao anatin'izany nentina nitondrana zany karazana hetsika mba amparesaka le tanàna zany le tanàna ny Morondava dia niarana anao conception tamin'ny bivy tamin'izany fotoan'izany niaraka tamin'ny tsiliva tamin'izany fotoan'izany ny fampiresahana daholo ireo ry kaleba ry mamada betsaka zany le artista zanaky ny faritra iny noho ny fampiresahana ny artista teo an-tanàna dia mbola nientina tamin'izany hoe andaotsika ary anao lizy dia ataotry ny ahoana bivy dia antsaranao bivy miresaka amin'le mpanakanto eo atoerana satria anao fa any Morondava izy ny filanaka any Morondava zany taty arina fa nihidiny studio mars dia mbola zay no niarahana farany ary misy vidéo zay nipublieko moa zany dia io festival le de baobab ny tapahako le teo amin'ny parti nisy amin'ny bivy dia zay ny nalefa ho fahatsiarovana zany ao anatin'le izy za dia taorianan'ny RNM ny any fantako manana ny karazana archive amin'ny hira ho hira malagasy teto satria azo adinoanareo fa ny studio mars dia disco mady teo aloha bivy na vitana madika an'ireo kapila 5 toro le 45 toro zany sy ny 33 toro na vadika DAT io asany rehefa malalaka izy zany dia mamadika an'io tambola fahavelona inga tompola Stéphane de Comarmont tamin'izany fotoan'izany namadika an'io DAT hitako tenenana aminareo hoe archive zany atao hoe mozika zany akoatra ny RNM dia tao amin'ny marsa no nisy an'izany ary navadika bivy DAT daholo ireo mba tsy ho very ireo archive reo manana an'izany ny archive ny studio mars zany hoe hira 45 toro vitany discomade zany efa voavadika bivy any anatina DAT daholo zany zany hoe fa support numérique zany le izy amin'izao fotoan'izao fa tsy le izy mbola le maketsy iny maro tena betsaka ohatra zany 45 toro zany tao amin'ny studio io nisy efitra kely zay tao amin'le tena firana dia tao io navadika lasa DAT ny misy anazy amin'izao fotoan'izao tsy haiko fa voavadika zany zavatra zany zay zany tiako tenika tsy tsy very ireo zavatra ireo fa any ireo zavatra ireo archive ireo navita nanosika mpanakanto maro izy ary navita nikady sy ny zavakanto maro satria raha tsy namadika an'ireo DAT izy dia misy efa tsy hita tsony ireo mozika ireo fa mbola any daholo ireo niezaka izy nanao prise ny kitana telo ny aretan'ny toromaso zany kitana telo tena hoe archive na album tena mbola hoe reo ny kitana vitany bivy zany tianjama vitany bivy zany ny sakely dalana vitany zany reny raha mahafadrahoana reny
zany hoe hananana n'le arsiva daholo zany rehetrarehetra zany. Na ny tany aloha zany na ny taty aoriana dia maro ny voakajy ny mozika sy ny kanto malagasy vokatry ny asany satria akoatra mampanakanto anazy zany dia teknisiana tao amin'ny studio marché io izy amin'ny fandrindrana ny feo tao anatin'izany teo amin'ny tontolon'ny mozika taon'io studio io. Io isan'ny studio ray lehibe sy nanara-penitra teto Madagasikara. Akoatra ny tao amin'ny RNM zany dia io studio marché io no tena manaraka fenitra ny fanamboarana ny refy sy ny fikajiana ny firindran'ny feo ao anatin'ny efitra fandraisam-peo ny RNM tao anosy sy io studio marché io ny tena nanaraka ny fenitra raha teto Madagasikara. Tsisy akorana tody tao na ray ary fa tena leny amin'izany mihitsy. Very olona manam-pahaizana teo amin'ny sehatry ny kantotsika na ny famorona-kira na ny fandrindrana very any bivy. Atao kory fa zay ny lahatra avy amin'Andriamanitra ary sarotra ny manome-tsina an'Andriamanitra fa marary ny fo. Tena marary. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra satria nanome antsika ny bivy izy nefa izy moa ny tompony aina dia izy ihany koa maka rehefa tonga ny feim-potoana akany azy. Mirary fiononana feno ny fianakavian'ny bivy tsika, ny fianakaviana raha manao kraisina zany satria izay moa no bivy raha manao kraisina. Ary ny ray tapo amin'ny rehetra ny rahalany ny anabaviny reo zanaky ny mpiray tapo mirary fiononana feno ihany koa ny fiangonana FLM izay tena anokanany ny fotoana betsaka mihitsy satria teo amin'ny iraram-pilazantsara dia nanana ny toerana izy tao anatin'ny fiangonana FLM zany bivy zany. Ary izy androa izy tamin'ny omaly azafady izy omaly andeha hivavaka zany dia ho any amin'ny fiangonana FLM. Ny nofo moa zany dia nandrasana tao amin'ny fiangonana Luteriana iny Betela zany mba hikajiana n'le ray metatra amin'le feretatory. Mbola namoaka album izy tao anatin'izany izy tany Amorondava zany hira-pivavahana chorale ny fiangonana. Etiko tenena amintsika fa tena akoatra ny mpanakanto mihira ny hira tsotra izy dia mihira hira-pilazantsara koa zany. Ary io chorale rehetrarehetra FLM io dia saika niara-niasa taminy. Katekate zany dia niara-niasa taminy. Fatatsika tsara ny katekate. Dia mirary fiononana feno an'ny fiangonana Luteriana izay isan'ny nandanian'ny fotoana no any eo amin'izy hira-pilazantsara ny chorale ny reny fiangonana Luteriana reny ao anatin'izany ny katekate. Ny fianakaviam-be amin'ny mpanakanto malagasy maro ny akaiky azy. Tsy te hitanisa aho satria raha mitanisa dia sao dia misy adinoko. Fa be da be ny akaiky azy. Fa notsindriko dia nitarika tsy very. Rideau, fataka, ry Henri, ry Paly, nareo iaby le. Zay nitarika tsy very. Ny fandaharam-potoana engany mba tsisy ny fiovana dia mbola mitohy anio Alatsinainy zany ny feretatory Morondava dia miakatra aty Antananarivo satria aty ny fasan-drazany. Miakatra aty Antananarivo raha-pitsa talata ny razana. Satria moa izy tsy matin'ny Covid fa ilay areti-po izay fantaizana azy
hatramin'izay sy ilay resaka tension fantaitra azy hatramin'izay io no natonga an'izao favoazan'izao. Tena tsy ohatry ny isan'andro zany manao fandarana amintsika manao fandarana zao fa tena hoe anao homazy amin'ny bivy dia nikarako ty plateau ty, ary tena hoe miezaka eo mitazona ny hoe tsy andatsaka na ranomaso kely aza mba ahafahako miresaka normal aminareo. Fa ny olona zay mahafantatra an'izany firalahiana teo aminay sy nitarika tsy very ary bivy lindralindra zany dia mahafantatra tsara ohatry ny ahoana no mahakaiky ana any bivy. Fa dia miezaka ho zany za satria tiako tsapanareo sy tiako fantatrareo fa nahavita tamin'ny mpanakanto malagasy zany olona resahako zany, ary manana tahiry ny kanto malagasy maro zany olona resahako. Mety misy artiste tsy fantatrareo fa nivokariny zany olona resahako zany, ary nefa dia lasa amina dingana lavitra dia lavitra tsy nieritreretintsika androany amin'ny mozika fa nandalo teo amin'izany olona resahako zany. Miasa tao ambadiky zany olona rehetrarehetra zany zany olona resahako zany. Ary zay mahatonga anazy tsy te hanona mpanakanto hoe izy fa na mpanakanto vazary rehefa tsy gasy zany ty betsaka ny mbola nandalo tao, tsy resaka fa tsy Jakoba mitarika kasavo fotsiny fa niarasa tamin'ny bivy zany. Fa navita ny dingana rehetra zay nataony izy ho an'ny firenetsika sy ho an'ny kanto gasy isaorana ny vitany, ary reharehanareo fianakaviana ny zava-bitany bivy teto amin'ity fireneny ty ary tsy mitsanga menatra nareo manoloana zany. Fa dia makahery sy mampionona anareo amin'izao fahalasana an'izao. Everiko angamba fa ampy nafantaranareo na dia kely fotsiny ihany amin'ny bivy zay zavatra noresahako sy netiko anareo teo zay, fa raha tena tantara amin'ny bivy noresahantsika eto na le adiny roa sasany ary tsy ampy. Taokory moa fa zay no fandaran'Andriamanitra dia manaiky an'izay lahatra zay tsika. Eo amin'ny tontolo ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny dia aloha angamba amin'ny alarobia na alakamisy vao hiresaka zavatra betsaka ao anatin'ilay kabary zay nataony ny filoham-pirenena fefandresaka reo namako teo aloha, fa alarobia na alakamisy zany mitondra fanazavana amin'izay. Fa ny any mba hoentiko fotsiny dia hametraka karazana fanontaniana eto ho an'ny mpitondra fanjakana mahakasika ny lafiny ara-pahasalamana, hoe inona no manakana anareo tsy hanao ezaka misimisy kokoa amantarana ny tena taremarika marina amin'ny fianaka ty valana retina teto Madagasikara. Zay zany tena zavatra tiako apetraka amin'ny mpitondra fanjakana ary takina aminareo mpitondra fanjakana mihitsy hoe inona kay no manakana anareo tsy hamoaka taremarika tena marina mikasika an'ity valana retiny ity, na ratsy na dia ny tapa-hafatesana fotsiny ihany aza, fa dia tena valalanina ny olona amin'ilay tsy mampitombona ny taremarika zay avoakanareo re tompoko, mahamenatra le izy ary
mahatonga ny olona tsy ho tonga saina faratampony amin'ny atao hoe ezaka tokony ho atao ao anatin'ny fitandrona ny tsy ampianaka n'izany valanaretana zany. Fantatrareo a fa be da be ny zavatra manahirana ny mifehy azy amin'izao fotoana izao. Ny tena andraikitra tokony ezahany mpitondra fanjakana zany dia manome tarehimarika marina. Fa ny olona rehetra tsy makany amin'ny hôpitaly. Fa amin'ny fahafatesana dia misy tsy any amin'ny hôpitaly be da be. Io nefa dia tsy maintsy fantatry ny eo amin'ny fahasalamana na ny BMS. Hoe nisy olona maty, tsisy olona maty zany ka tsy fantatry ny mpitondra fanjakana sy ny rafim-panjakana amin'ny fahafatesany. Tsy misy zany. Fa tsy maintsy manao taratasy ara-panjakana foana rehefa misy fahafatesana dia ireo tapa-fafatesana rehetra ireo no takina aminareo fanjakana hoe omeo ny tarehimarika mifanandrify amin'izay. Dia eo ianareo no mamaritra hoe rehefa nijerena ny trangam-pahafatesana omaly dia reto avy ny Covid. Reto ny trangam-pahafatesana fa tamin'reto zany reto ny voafaritra fa Covid. Ireto mbola ao an-dalam-pahamarinana tsika satria mbola natao ny fanamarinana inona marina ny navoa azy. Fa aza mieritreritra tsony nareo ny teny diso nataonareo tany aloha nanamaivana an'io aretin'io. Fa efa enatra ho anareo zany ny nanamaivana an'ilay aretina tsy mafy no mipesta sy ny kolera ary ny lalao tamina tarehimarika nareo tamin'izany fotoana zany. Tsy fotoana filalaovana tarehimarika tsony zao. Fa omeo an'ilay voaka malagasy ny tena marina hoe firy ny olona maty isan'andro ahafahan'ny olona mitandrina zany. Isan'ny argument anankiray ahatonga ny olona ho tonga saina fa mafy be ty aretiny ity ary ahatonga azy ireo hijery fa ao amin'ny faritra misy azy ohatr'izao ny tapa-fatesana. Fa arakaraky ny anamaivana ny mpitondra fanjakana an'io ny mahatonga ny olona mbola tsy ho resy lahatra fa mafy be ny vokatr'io aretin'io. Aleo ny olona ho tonga saina, ho resy lahatra, fa mafy le aretina noho ny fahamarinana mivoaka avy any aminareo tompona ndraiky mpanjakana. Miresaka amina tompona ndraiky tany amina sabatra raha fahasalamana ane zay dia mahafantatra an'izany hoe fa maninona no tsy mifanandrify amin'ilay zavatra mitranga any aminareo le tarehimarika. Dia satria zay ozy fipetraminanay le zao ihany dia le zao ihany alefa. Mampalahelo zany zavatra zany a. Satria mbola tena tsara ny imazony foana le fanjakana hoe voafehy io zavatra io fa tsy voafehy io. Efa hita maso zany sady avy tsapaitanana. Amin'izay fotoan'izay tsika mba afaka manao projection hoe ohatra ny ahoana ny fiakany sy ny vidiny. Raha pitahina ny tao aminatin'ny herinandro lasa, ny 2 andro lasa. Dia afaka mieritreritsika mety misy piky io eto. Manao statistika daholo ny io vazaha sy ny firenena efa mandroso io e. Fa miainga amina tarehimarika marina izy. Aokitsika mba hiainga amina tarehimarika tena marina. Nareo tenenina foana fa ie. Dia mampalahelo be le zavatra mitranga. Dia ao anatin'ny tambajotra tserasera io a. Tsisy olona tsy menomenona. Mampiteny mona ny zavatra hitantananareo an'ilay aretina. Ny fomba fiasanareo. Misy piasa amin'ny fahasalamana. Namoaka vidéo mihitsy. Ary mangataka ny anaovana partage maximum an'izany vidéo zany mihitsy. Tamin'ny farany herinandro. Hoe zaho izy piasa amin'ny fahasalamana ty mihitsy ny laharana matriculako ty. Nomeny ny anarany. Fa be da be ny zavatra tsy mety. Fitipitiany fotsiny le izy. Fa tena manao ampamoaka aminareo mpitondra fanjakana izy indrindra ny ao anivon'ny ministera ny fitantanam-bola. Hoe ny fomba famoahanareo vola ho an'ny ministera amin'ny fahasalamana io lanina amin'ny zavatra tsisy dikany. Enatra nge zany. Raha matoa sekretera general moa dia voatonontonona ny anaranao ao anatin'le izy. Miteneny ianao mamaly an'izany ary raha diso ny zavatra ny teneniny. Io ne le efa nitenenanay hoe nareo piasa ministera amin'ny fahasalamana.
dia ho tompo ministeran'ny fitantanam-bola azafady dia ho tompona ndraikitrynareo amin'ny zavatra zay soniavinareo sy ny fampiasanareo sy ny famohanareo ny vola ao anatin'ny ministera fitantanam-bola io fa be da be ny dossier mandeha tsy araky ny tokony ho izy efa nyteny an'izany zay teto amin'ity fandarana miara manonjy ity fa ho avy ny fotoana hisiny contrôle amin'izany ange raha tsy ho amin'izao fotoana zao fa ao arinao tompona ndraikitrareo fa tsy ho afabela amin'izany fa hampanaovina zavatra fatany nareo dia mbola manaiky ihany nanonona tarem-bola izy tao anatin'izany dia nytonony raha matoa sekretera jeneraly hoe naona nanao sonian'izany izy EPM manio aho izy nytonony tsara mihitsy reto centre reto ny fandokona ny reto hôpitaly 3 lokony ivelany zao 700 millions d'ariary ny lanina tamin'izany dia mamoanareo ny andry ny avy any aminareo mihitsy ange hoe aizany mba mamaly an'izany miteny fa tsy marina zany fa misy dossier ozy any aminy tsy miteny raha matoa sekretera jeneraly tsy misy feo avy ao amin'ny trésor tsy misy feo avy ao amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola nefa tarem-bola be da be ohatran'izany no avoaka ny anaovany ampamoaka be da be ny zavatra ny teneniny a fa dia miandry tsika ny famaliany fanjakana ny reny zavatra ireny fa raha tsy zany dia tantely afa-drakotsy ty fireneny ity ny eo anivo ministerany asam-panjakana mandeha reny dossier rehetrarehetra ireny aiza ho aiza tsy miteny raha matoa minisitra mivoaka tsy kelikely ny ampamoaka amin'izao fotoana izao totsika ho sahirany ty fitondram-panjakana ity amin'ireny zavatra rehetra reny misy mpiasan'ny fahasalamana ny banky resam-pirenena nanome volany zareo nanao ny recrutement tsy voaray ireo volany zareo reo amin'izao fotoana zao menimenina mitaraina mafy mihitsy hoe fa maninona no tsy voaray ny volan'ireo olo reo fantatrareo zany zavatra zany banque mondiale nanao ny recrutement efa nisy vola avy any ny karaman'ireo nakay zary io manahirana mitarainy ireo olo reo ny paramedy mitarainy ireo olo reo hoe zahay inge ny asana andritra ny fotoana lava be tamin'ny confinement tamin'ny voalohany iny tamin'ny andiany voalohany a amin'izao fotoana zao nareo mandray hafa indray dia hoe omena karama tsaratsara fa maninona zany raha mivitaina aloha ny teo aloha zay ny takin'le paramedy aminareo tena gakitsika hoe aiza le serveau natao ministra no tsy afaka nanao an'izany ny olona ny asa teo anivo ministera fahasalamana mba nakasitrahany olona ny asany nitsofinareo satria masa mandray fanapa-kevitra tsy amin'le eritreretinareo satria mienatry nareo tamin'ny zavatra zay nataony hoe mila nyreto dia nahazo anyreto tany amin'ny mpiaramombonantoka izy dia tsy zaka ny sainareo no nandinika an'izany nitsofinareo ohatrany tsy teo professeur Amady fa le olona misolelaka ny tianareo sy le manaraka an'izay tianareo atao eto motsika ifampijery eto hoe ohatry ny ahoana ny amahanareo an'ity olanyity fa ny fantatro ny manam-pahaizana ambony eo amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny tale jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia samy miteny fa ny resaka vaksiny no mifeny politika ny resaka vola amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy io ny lasa lahara-pahamehany io resaka vaksiny io izay nitsinitsony avintsika na maivanytsika na eny moa hoe volana jolay toy izay hoe tsy possible zany ahoana ny namezana an'izany hoe amin'ny volana jolay amin'ny fomba ahoana ny azahoantsika n'le vaksiny volana jolay ohatra manofy be ny ianao zany rehefa ministra hoe volana jolay tsika ne zao efa hiditra volana me fantatrareo tsara fa ny fanafody zay mankaty amintsika dia le fanafody mazaka n'ilay fepetra ho an'ny aty amin'ny tany afrikana tsika ne gidany tamin'ny nanaiky ny hiditra ao anatin'ilay covax gidantsika ny vaksiny amin'izao mbola ny européanina aloha
ny Amerikanina reo no mahazo an'ilay fandaminana amin'ilay fanomezana vaksiny azakazana amin'ny vaksiny amin'izao tsika miteny zao. Ia raha tsika malala nefa fa noho n'le fisin'le hoe misy raha mivaingana rehefa tratran'le vaksiny na dia atao hoe vitsy ary ambany ary ny tany maivana le tany dia nampiemotra olona maro teo amin'ilay tany Europeanina amin'ny fanaovana an'izay vaksiny zay. Dia eto zany dia miteny aminareo hoe noho ny fandaminan'ireo tany vaventy an'izay lafin'izay dia mbola misy vanim-potoana andrasany eo vao tonga indray aloha ny an'ny Europeanina vao mitoy famatsiana vaksiny ho an'ny Europeanina. Ny Amerikanina ny amatsy vaksiny ny Europeanina. Itsika aty Afrika zany mbola miemotra farafakely eo amin'ny 3 volana eo indray zany rehefa vita zay zavatra zay vao ho tonga le vaksiny ahoana ny azahoantsika vaksiny amin'ny volana Jolay. Le 3 volana fotsiny jerevantsika volana Mai, volana Jona, volana Jolay. Any amin'ny volana ho any zany no mety azahoantsika an'io. Fa azavao andre matomisa reo inona le mahatonga atsika azo volana Jolay. So ditena nareo volana Jolay tonga volana Jolay miandry le gasy tsisy vaksiny tonga eo. Ary eto dia tokony miteny le mpitondra fanjakana hoe iza taminareo mpitondra fanjakana rehetra reo no efa vita vaksiny. Zany zavatra zany tokony ho amarinina hoe iza taminareo no efa nanao vaksiny dia mitenena hoe za efa nanao, ianona efa nanao, ianona efa vita, ny vaditra ianona efa vita, ny zanakira ianona efa vita. Tokony ho fantatra zany mba ho fantatry le vahoaka malagasy hoe inona kay tsy marototra nareo amin'le vaksiny sao dia efa vita nareo. Satria misy olo maboaka mpoma fanjakana zao fa vita vaksiny. Za moa nijery tao amin'ny tambajotserasera raha hita ny filoha teo Oloera Jonaromampianina vita vaksiny. Fanina gagana fotsiny. Tokony mba ny ianao antso izy zany nananampy. Hoe amin'ny ezaka atao ampirisiana fitondrana malagasy amin'le vaksiny ho an'le vahoaka malagasy. Fa tsy mampiseho fotsiny io izy fa vita. Fa tokony misy antso zany nandeha manaraka an'iny zay moa le politika hoa tena tsy dia kapoaka ny filoha teo Oloera Jonaromampianina fa lafiny teo karena kapoaka an'iny fa le politika izy tsy dia ao loatra. Fa tokony narahana an'izay le fanaovana vaksiny mampiseho izy fa natao vaksiny dia manao antso izy ho amin'ny mpitondra fanjakana hoe atao vaksiny ny vahoaka malagasy ary miantso amin'ny sehatra resam-pirenena mba hanampy amin'ny Madagasikara amin'ny tontolon'izay vaksiny zay. Raha marisarisa le mpitondra fanjakana dia hoe sao dia misy ezaka hafa azo ny atao ifampiresahany amin'ireo mpiara-mody nantoka amintsika na ny ataontsika ny olom-patany teo amin'ny tontolon'ny fitondrana firenena eo amin'ny sehatra resam-pirenena mba azahoantsika an'izay angakaingana. Zay ny le angatahana amin'le fanjakana hoe inona le procédure azahoantsika vaksiny ary volana Jolay mba hazavao. Fa tsy teny fotsiny amin'ny volana Jolay fa tokony mahafantatritsika hoe satria dia tonga io volana Jolay. Mba ho mari-potitra tokoa zany io volana Jolay fa tsy tenena fotsiny volana Jolay dia veto tsy hitandray. Za zany eto tombatombana ny ataoko amin'ny mampanao famakafakana dia volana Aogositra. Noho ny antony eo amin'le sehatra resam-pirenena no isotomako an'izay satria le vaksiny tsy tsika no manamboatra anazy. Fitsika koa mba miandry fandaminana avy any. Jereo ary reny ny Amerikanina vao hitany nisy problème le taty Eropa. Natsahany aloha le izy nahatony kely ny fanaovana le vaksiny. Dia le vaksiny lasa ty Eropa andiany voalohany zany le Johnson. Ino no hitarafany hoe misy fiatraikany any amin'le firenena Europeanina ve izy sa zakan'ilay vahoaka Europeanina le vaksiny alefa tsisy problème. Zay izy vao mandefa nytoyiny. Dia miato le izy. Rehefa miato izy zany dia mbola tsy misy vaksiny ho anao e. Le sehatra resam-pirenena mihitsy tsy hampiazakazaka an'le fahazahoantsika an'le vaksiny. Fa raha misy fanazavana hoentin'le fitondram-panjakana hoe tena maresy lahatra hoe ity ny antony azahoantsika azy volana Jolay. Lamintsika amin'izay. Fa raha tsisy fanazavana dia mametraka tsika ny ahiahtsika hoe mety tsy ho tonga io volana Jolay fa ny volana Aogositra no atsika antoka hoe hatonga an'izay vaksiny zay. Misy fivorinana tao tany Johannesburg tamin'ny 4 ny volana Avrily eo amin'ilay resaka IFC. Fantatry ny fitondra malagasy ny fisiany zany.
fa resaka famatsimboly io hatrany amin'ny 2 millions de dollars ho an'ny orinasa majinika satria mitaraina ny orinasa afrikana zany hoe tsy mahazo fanampiana avy amin'ireo banky ao amin'le firenena misy azy tsy mahazo an'io zany le orinasa majinika salatsalany aty amin'ny tany afrikana dia zay ny antony na tonga n'ilay entité anankitelo ngezabe isan'izany ny banky iresa-pirenena ao amin'ny resaka ida zany miaraka amin'io ao hoe anao an'le IFC seha-pamatsiana vola anankiray homena zany an'ilay orinasa madinika hiatsehatra eo amin'ny resaka équipement médical zay zany no atao anamboatra an'ilay équipement médical dia azo famatsim-bola hatrany amin'ny 2 millions de dollars le orinasa zany dia mba jerenao le firenena misitraka an'izay mbola ry Cameroun, Sénégal, Rwanda, Kenya, Madagasikara tsy hita anatin'ny karatra e tsy hita nefa ny olona zany ny orinasa majinika mahazo an'izany fanampiana zany miantsehatra ao anatin'izany fa aizitsika tenena le teknisiantsika tsy mamango e tsy tataratra anatin'izany tsy etson'ny olona ao anatin'izany nefa zany zao misy famatsim-bola ho ana orinasa majinika any amin'le firenena misy statistika na resaka hoe fahasambarana zay resaka bonheur zany navoaka aty amin'ny tany afrikana fitsika malagasy mbola tsy haiko any amin'ny 130 firemany tsika ny laharatsika mbola tsy ary ambonimbony ery ny fahasambarana avy zany tsika mbola tsy tafiditra any aloha ihany ny fahasarianana moa tsika zany efa gidany faharoa avy any amin'ny farany amina fahasambarana zany nanaovana an'ilay tsy ao anatiny tsika zany firena malahelo tsy mahatsiaro sambatra gravy ny larana misy an'ity Madagasikara ty tsy haiko amin'inony tsika zany mba amin'ny foeraoerana angamba raha zay ny anaovana statistika era zao tontolo zao hoe ny firenena tena moeraoera indrindra Madagasikara mety eo amin'ny 10 voalohany no ninona no le président moeraoera be loatra raha zay ny ampidany hoe ny firenena dedaka indrindra eratany Madagasikara mety ary amin'ny 10 voalohany todika aty Madagasikara mason'izao tontolo zao zay mahavita CVO makatsy makary zao samy mihinana ED1 ihany varelo ka ao anatin'le izy mieritreritra hoe ny zavatra tena tokony hiatsoroan'ity fanjakana ity dia ny manovany mety ozy izy le tary-piasa amin'ny fahasalamana le nanao an'le vidéo tao amin'ny tambajotserasera hoe tsy enatra ozy ny mametra-pialana fa ny tena mety amin'ny mpiara-miasa amin'izao fitondrana zao dia mametra-pialana isaky ny entité zay hita fa défaillant zany ao anatin'le izy ministeran'ny fitantanam-bola ministeran'ny fahasalamana tsy haiko be da be ny tsy filaminana zany moa eo amin'ny resaka hoe filaminana dia mampiteny moana mihitsy ny tsy filaminam-bahoaka zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe ny tena mety amin'ny reto mpiara-mitantana ny firenena reto dia mametra-pialana isaky ny misy tsy fahombiazana zany dia mahatsapa tena hoe aloha zay manangana saina fotsy dia mikisaka le vahoaka indray manangana saina fotsy alohanareo le vahoaka indray ne manangana saina fotsy hoe tsy vita ntsony izy ity dia manangana saina fotsy zay rehefa ny olona manangana ntsony tsy zaka ny heriny ntsony tsy zaka ny heriteriny ntsony tsy vita ntsony tena hoe tapidalaka le izy matoa tonga amina zavatra ohatran'izao mino aho fa tsy sitraponareo mijery an'ity fireneny ity
latsaka anaty lavaka mangitsokitsoko. Ianareo mpiasa ny ministera ny fitantanam-bola. Ny ao amin'ny tahirim-bola mpanjakana, ny ministera ny fitantanam-bola sy ny rehetrarehetra amin'ny akapobeany. Mino aho fa tsy nareo ny andrentika sy andrendrika nyity fireneny ity ny tanjonareo. Ka mba isiny ny ataontsika hoe isokafa mason'ny mpiray tanindrazana dia samby mandray andraikitra mifanandrify aminy. Ianareo mpiasa ny fahasalamana mandraisany andraikitra mifanandrify aminareo hoe ny tena marina nge dia zao ty taremarika ty. Ny be masy eto Antananarivo fotsiny raha ohatra ka mamoaka ny taremarika ao aminy isan'andro dia fa mahiditsika ny Antananarivo fotsiny zay. Nefa tsy Antananarivo fotsiny ny tiatsika resana fa faritra maro eto amin'ny firenena. Amaranako ny famakafakako amin'izao marain'izao ary mamarana ny fandaharana androany dia iverenako ny zavatra niresahako teto tamin'ny farany herinandro teo. Zavatra roa niresahako teto. Voalohany mikasika ministera ny fahasalamana. Nisy olana ho ahy tamin'ny sehatra fitsaboana tao amin'ny hopitaly Ambatondrazaka. Eto zany dia miteny anareo tompon'andraikitra mifanandrify amin'izay zavatra zay. Raha ny marina tokony nakany amin'ny ministera ny fahasalamana zany vita ty fandaharana ity. Fa noho le problème amin'ny resaka bivy dia aleo aloha vita zay zavatra zay vao makany amin'ny ministera ny fahasalamana ary tsy maintsy hoany satria tsy hitako hoe tsy rariny le zavatra nitarainan'le olona taty amiko saingy tratra ny fampirorona izy. Zao ny zavatra nisy manko. Raha nanao ny fandaharana iny mikasika an'le zavatra nitranga tao amin'ny hopitaly Ambatondrazaka tsy nanonona anaran'olona. Mbola tsy nanonona anaran'olona fa nitrehany fotsiny misy tranga hafahafa ho amariniko anaovako fanadihadiana ho izy. Mbola anao fanadihadiana. Vita le fandaharako teto. Misy olona miantso avy any Ambatondrazaka. Zafady monsieur le député fa zahay janak'le olona maty. Fa tsy marina zany zavatra heninao zany. Dia niteny tamin'le olona reo ahoana moa ny afantaranareo fa nareo le teneniko. Fa nga zany nanonona anaran'olona. Tange hoe tsy nanonona anaran'olona. Fa maninona nareo tonga dia sady mahay ny numéro nefa tsika olona tsy mifankahay no sady tonga dia miantso anahy nareo. Fa nga ianareo nasaina niantso anahy. Tsy nasaina niantso anao zay ka dia nitapahany le telefônina. Fa maninona nitapahanao le telefônina raha tsy nasaina niantso anahy anao fa ino ary mahatonga anao miantso anahy. Avy eo le izy zany rehefa tena narahana dia hoe tsy te hiaka-hidina zay fa zay efa manana maty mbola hiaka-hidina amin'izany resaka zany. Dikan'izay zany le tompon'andraikitra tao no niantso an'ireo zanak'ireo olona ireo rehefa naheno le zavatra niteneniko teto. Mana zany nareo. Matoa natsoanareo le zanak'le olona. Fa za tsy nanonona anaran'olona teto. Ko maninona ny tonga dia misy zanak'le olona miantso anahy. Azonareo averina fandarana nataoko tamin'ny zoma fa tsy nanonona anaran'olona mihitsy dikan'izay tsy hisy trasany hoe ianona io olona io. Fa ianareo tamin'le tranga tao matoa niantso anahy io olona io nirahanareo niantso anahy io olona io. Fa maninona nirahanareo miantso anahy satria atahorinareo zany le olona hoe atsoa izy. Zay mahatonga ana miteny hoe za tsy maintsy ho any ministera ny fahasalamana. Ny andehanako any dia hiteny ny tompon'andraikitra anivy ministera ny fahasalamana ataovinareo ny fanadihadiana ohatr'izao le teboka tokony anaovana fanadihadiana. Fa tsy rariny raha misy zavatra tsy milamina ohatran'izany eo. Vita fanadihadiana ministera ny fahasalamana raha tsy nisy zany zavatra zany indra moa problemanareo. Fa raha nisy zany mandray andraikitra amin'ny tompon'andraikitra anivy ministera ny fahasalamana hoe tsy mety zany zavatra. Ny zavatra tadiavina dia zao manao ny asany akitsipona ireo mpiasa ny fahasalamana dia tsy misy problème tsika. Atao hitsabonareo. Zay fotsiny zany tiako apetraka ataovy araka ny tokony ho izy ny asanareo. Zahay amin'ny masolo-mbahamboaka dia manara-maso ny asan'ny olom-boatendry fahefana mpanatateraka. Miaro an'le vahoaka ny fidy anay zay zoako zany. Zay ny fidianan'ireo olona reo anay. Hiaro anazy satria izy tsy asa hiteny ohatra anay fa matahotra anareo izy. Tsy maintsy ho any amin'ny ministera ny fahasalamana hitondra an'izay fitaraina an'izay. Ary mety tsy onona eo amin'ny ministera ny fahasalamana.
mety mbola jery dingana hafa ndray raha tsy afa-po ao ray zay. Faharoa, mikasika ny zavatra nitranga tany Fianarivona Atsinanana. Niresahako teto zany tamin'ny zoma hoe am'izao tsika miteny zao ao Fianarivona Atsinanana nisy olom-bavam-bahoaka ny Tomasina voalohany manao famorina olona ao Fianarivona Atsinanana. Gaga fa iny azakazaka nakany koa ny olona Madagasikara mbikerilaza ary nanao publication mihitsy. Tiany tena zavatra nagagana lo olona sombamboaka ny Tomasina voalohany mamory olona ao anatin'le vanim-potoana nametrahany fitondram-panjakana ilay filohan'ny repoblika no miteny hoe tsy azo ataony mamory olona mihoatra ny zato nefa ny piasa le be service sapatra ara-panjakana rehetra tao ny tale isapatra reny tao. Raha tsy diso koa ary gouverneuran'ny Fatra-Atsinanana tany de voretra amin'ny zandary tonga teo tsy hainaina ohatra ofisiely inona le atao amin'io andro le zavatra tsy azo amorina vahoaka hoe tonga ny raisina ny sombamboaka Irmafa tonga avy any ampitan-dranomasina faimparabana tratry ny taona tsy fatapatatra ary avy eo andeha amboly azo fa nga tsy azo ampiandrasina zany. Inona ny tsy maintsy hanaovana an'izany ao anatin'ny vanim-potoana hoe mandraisana fanapahan-kevitra le firenena mihiboka amin'ny ampahany nakatona ane Faritra Atsinanana namoaka vanina ny CRC hoe sy misokatra le makary amin'ny faritra Nalanjorofo misokatra le lalana satria ny andao zavatra any reto solombavam-bahoaka miara-dia amin'ny fitondram-panjakany reto. Misy ministra solombavam-bahoaka an'io faritra io Analanjorofo nefa amin'ny fotoana io tsy any fa maninona de maninona le solombavam-bahoaka ny Tomasina indray no any. Zahay nefa teto ny teneninareo rehefa anao tatitra amin'le fotoana zay nanaovana an'le tatitra hoe anao tatitra risery de ny teny ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany hoe any amin'ny faritra malany anareo nareo manao tatitra. Solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany ty tsy manao tatitra fa fampirabandratra ny taona sy amboly azo any Analanjorofo izy mandeha. Ny ministera ny tontolo iainana tsy tany, ny ministra zay avy ao amin'le faritra io solombavam-bahoaka an'io Analanjorofo tsy tany, izy avy aty Tomasina voalohany any de le olona any le be ny liragova avy aty any kakitsika zany matanjaka mihitsy le solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany mibatan'izany olona rehetra zany anaraka anazy any ary mamory le be na sapan-draharaha samihafa ao anatiny misy fiaraha misakafo na voaka sary zany hitatsika nisy nandefa sary edy le sakafo avy eny andeha namboly azo ngasena tera moa rehefa vita le sakafo tsy hita tsy nandeha namboly azo mety nisy ny azo atary be niresaka atao voaresaka raha atao Miara Manonja atao angeleny am'izany tsy hita lasy ngalo olona tsy namboly azo ngalo olona ry solombavam-bahoaka zany ny tany amin'ny fambolekazo isa ny elan'ilany rehefa tena mijery zany de manindry le ministra ve zany le solombavam-bahoaka ary am'le tanànan'le ministra zay natao navoavidy anazy solombavam-bahoaka any anao mitotona izy tsy eo normal be raha anao zavatra ao Analanjorofo ianao ny ministra avy ao Analanjorofo solombavam-bahoaka teo Analanjorofo ianao solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany bafarafaratsiny hoe ramatoa ministra tongavanao eto de mba anao zavatra atao aminao ato tsika ale izy zany hitanao am'izany hoe hafahafa le izy hafahafa le zavatra misy tsy za zany nanontany ny solombavam-bahoaka anankiray lany tao amin'io Analanjorofo amadimady tao ve hoa izy de namaly anazy zany tsy nahitany amadimady ozy le niteny ana atsato re taovy izy sa tsy tao fa le nanotaniko aloha zany niantso olona tany hoe taovy izy tsy tao
de ina moa zany any tena matonga de avy eo nefa nisy olo-mahoaka Madagasikara voafidy tao Tamasina voalohany anankiray nandeha nyteto hôpitaly izy a resaka fahasalamana ozy ny manahirana azy fa tsy famboleka-azo mazava mihitsy le teneniny na moaka ny resaka tany amin'ny hôpitaly a zay ny nataony ny honorable Roland Ratsiraka satria mbola ao anatiny le problème le tsy fahasalamana tsika famboleka-azo ny manahirana le solo-mamboaka IRD manahirana anao zany zavatra zany fa zany ny zava-misy tany a nalanjorofo tamin'iny farany herinandro iny tamin'ny zoma teo akitsika hafa zany le tenen'le patron an'le IRD aty hoe le filoham-pirenena miteny hoe tsy azo atao mamorolona mihoatra ny zato fa le solo-mbahoaka ny rôle amin'ny tanàna ohatra izy tsisy rarahitsika an'izany fa sokafatsika ny lalana tsika tonga avy any an-dafy a raisina fomba manetriketrika tsy maintsy marikena le fahatongavatsika ahoana misy ministra IRD eto solo-mbahoaka IRD na tsika ihany manao fa tsisy ministra zany tairo kakitsika satria raha ministra ny tonga eo mako voaloka le solo-mbahoaka ka fa le ragova ny tonga eo a tsy mahaloka anazy ny lo olona tsy voaloka izy ny rôle amin'ny tanàna zany ny zavatra misy androany fa tsy problème an'le olony le fanjakana mihitsy satria zay le teneniko e le taremarika tsinona ho ataonareo tsy mifanandrify amin'le tena zava-misy marina de afaka amin'ny style zay te style afaka manao an'izay tiany atao fa za tsy naheno aloha hatreto hoe nisy rappel à l'ordre nahazo an'le solo-mbahoaka zay nanao an'izany atao ve solo-mbahoaka mpanoatra le gendarme sy le force le tonga teo le nanao jeriatriky reny niatrika an'le solo-mbahoaka viato de tsy azonareo atao io fa ity reny ndray no hetsy hoe raha mato solo-mbahoaka amboly azo anao alefa amoro leto aminay eto anao alefa azo zahay koa azy anao jeriatrika ijerenao eoko zany ny zava-nisy tondratondratsy haiko inona moa reny zavatra nentina namena tany reny da mampalahelo le zavatra mampalahelo le izy fa izakay no tokony hiady amin'le fianak' le valana retina raha tsy nareo tompona ndraiky mpanjakana zay mitondra am'izao fotoana zao no manao ezaka am'zany fa ny zavatra ataonareo nareo tompona ndraiky mpanjakana mitondra am'izao fotoana zao ndray nohatra ny manao fananina ampianaka n'le valana retina ahidin'le président le lalana sokafa n'le solo-mbahoaka de ozy ny olona mafy ty solo-mbahoaka ty fa maninona io mafy be ohatra zany misy antony zany samby mamisafisa makasitraka atsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy nanaraka an'izay apahany nandresako anjary zay araka ny teneniko teo hoe misy lay fahalasana ny bivy amin'ny tarika tsivery de na larobina lakamisy zany tenako miverina mandray anjara fitenenana eto ndray aloha fa miaraka amin'ireo namana atao anatin'ireo ekipa ny Miara Manonja nareo ao anatin'ny fanoizana fandarana ny talata sy ny alarobia fa raha ohatra moa efa arakarak'izay fandaram-potoana io satria mbola tsy voafatra tsara le fandaram-potoana dia ao anatin'izay no ahafantarako hoe inona ny tafaverina manao fandarana larobia ve sa alakamisy na larobia zany alakamisy miverina miakatra etonay ary am'izay vao mitondra nefa makafakana zay hoentiko mikasika ny lahateny nataon'ny filohan'ny repoblika zay anamafisako ny efa vitan'ireo namana teo aloha teo samby hotahin'Andriamanitra veloma tompoko. Tient la Russie pour responsable de l'état de santé d'Alexei Navalny à quelques heures d'une réunion de ses chefs de diplomatie. L'UE renforce la pression sur Moscou. L'Europe se dit très inquiète pour l'opposant russe malade et en grève de la faim. Hier, c'est Washington qui prévenait il y aura des conséquences si Navalny venait à mourir en prison.
Minée par la pandémie de Covid, l'Inde décide elle de reconfiner New Delhi pour au moins une semaine. L'annonce a été faite ce matin par le gouvernement indien alors que le pays accumule les records de contamination notamment. 261 500 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays ces dernières 24 heures. C'est ce que nous dira dans quelques instants notre correspondant Alban Alvarez. Et puis la banque JP Morgan confirme qu'elle financera bien le projet de Super Ligue européenne de football. 12 clubs majeurs du foot européen ont officiellement coupé les ponts avec la Ligue des Champions. Une fronde qui fait depuis beaucoup réagir. La ministre française Miara Manonja Alatsinainy notamment, elle s'inquiète d'un véritable